Tompolasy tompovavy faly manantitra ny arabo mba ampirarintso antsika menakavy amin'izao andro vaovao izao alarobia voalohany volana febroary 2024 manaraka amin'ny fandarana miara-manonjy ianao eto amin'ny MBS sy ny radio mada MBS radio MBS fahitalavitra dia eo zany ny radio mada eo ihany koa ny Facebook sy ny YouTube arakaraka mifahafahantsika manaraka izany fandarana izany arabaina isika menakavy tsy misy anavahana na eto an-toerana na ho an'ny ampitan'ny ranomasina rehetra any ny mampiray antsika dia hoe Madagasikara, ny mampiray antsika dia ny hoe Malagasy na inona zavatra miseho dia iray isika mio ny zavatra mampalahelo dia eo isika eo ny mahafinaritra dia eo ihany koa isika ny teknisianina tsy azo atonona satria izy ireo no mahandro mahamasaka ny fandarantsika amin'ny alalan'ny zalahy ireo zany sy ry zavavy satria misy vehivavy ihany koa ny ahafahantsika miresaka na amin'ny alalan'ny feo zany na amin'ny alalan'ny sary tsy azo atonona mihitsy ny fianakaviambeny ny teknisianina na ny eto amin'ny foibe na ny any amin'ny faritra miparitaka rehetrarehetra nareo ny ampitan'ny ranomasina moa zany dia arabaina manokana araka ny nambara teo ary dia arabaina manokana ihany koa ianareo ao Ambodomita satria nisy ny teny zay tsy mba voatonina mihitsy dia tafita zany ny afatra arabainareo ao Ambodomita any Boriboritany fahenina zany fa mbola amin'ny zoma moa zany ny député Boriboritany fahenina député Tontsovo miakatra eto fa efa alefa mialolo zay so dia hoe adino indray na ohatran'izany ny fandeha fandarantsika eo namana fanira zafy-manantany hitondra famakafakana ho avy eo Andriamatoa Motarson alleluia tonton mota isika hitondra fanazavana rehefa larobia ho avy eo ihany koa ny lehibe ny groupe parlementaire tiako Madagasikara ny député Fetra izay voafidy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny Boriboritany fahadimy misy zavatra azavainy eo misy loha hefitra hoentiny eo fa ny faniriana dia ny hoe ny anarahantsika hatramin'ny farany ny fandarana resaka baolina aloha zany no tena hoe resabe etsero samy manana ny fomba fijeriny sensisa tsy tafakatra finalina ny malagasy fa teo amin'ny atsasadalana na ny demi-finale zany no resin'ny Sénégal tamin'isa ray no aotra samy manana ny fomba fijeriny rehetra fa ny ambagona azy fotsiny bangona amin'ny teny anankiray dia hoe na inona zavatra niseho dia nahavita dingana lehibe aloha ny malagasy zay aloha dia mipetraka tsara zay ninona zavatra niseho dia nahavita dingana lehibe ary mbola hiatrika ny fedina ny larana fahatelo amin'ny zoma izao zany eo na amin'ny Niger ny barean'ny Madagasikara dia araka ny tenenina teo hoe nahoana dia malagasy isika rehetra miray fo miray saina amin'ny barean'ny Madagasikara izany ary na iza mitondra voninahim-pirenena eo amin'ny sehatra raisam-pirenena tompoko dia mila toanana fa tsy hoe refitiny malaza dia ndeha ho japiko refitiny malaza dia ndeha ho japiko fa ny ato ohatrany tsy dia bisy resaka dia tsy asiko resaka tsy mety zany satria samy malagasy isika ekena hoe baolina kitra no taranja atao hoe mbola lolarana aloha maneran-tany mihitsy io fa misy ihany koa ny taranja hafa ary efa betsaka ny taranja izay nitondrany ny tanora malagasy ambony dia ambony ny voninahim-pirenena anisan'izany ohatra ny rugby anisan'izany ny tsipokanety-be anisan'izany ny any amin'ny ara-marseo isan-karazany any ananantsika talenta fa tsy mibaolina kitra irery akory ka mila hitsikely le fomba fisaina ny sasany any ambadimbadika any hoe ity baolina kitra ity malaza na vita dingana lehibe mibaryady iny ianao fa isehoseho eo iny ianao fa zao raha ohatra ianao tena tianao no mikarakara ny baolina kitra malagasy dia karakara ohatra any amin'ny fokotany fa tsy resaka hoe anao kianja manara-penitra anao an'izao sy anao an'izao raha mbola mangazo katsaka any ny rezima miboay kely any ambanivohitra any dia ahoana moa zany mila jerena daholo ary fandray ao anatin'izany ny resaka toe-karena kolona zany zao lasa ilalao any amin'ny club anankiray any Algérie dia araka ny anarany any izao kolokolonin'ny olona ka any izao kolokolonin'ny algérianina dia misy miteny fa ahoana no mandeha any sisa alao miboay kely isandratra sy hoe mba hanana ny anjara masoandrony inona no ataony eto
inona no ataony eto raha eto izy a efa raha antsika malala ny zavatra iainany eto a dia alao a maikarakara tena ny boakely na ny hafa ara no mikarakara azy a malagasy foana iny a na ahoana izany zay zany no ataontsika hoe savaranonando aloha zavatra tsy maintsy no resahana ny momba an'izay baolina kitra bareany Madagasikara izay fa mbola mitombo zany io raharaha io amin'ny fiadina ny larana fahatelo zany eo na ny bare Madagasikara sy ny ekipa va Niger amin'ny Zoma ho avy zao indray mifankahita ny sabotsy ampitson'iny ny famaranana eo amin'ny Algérie sy ny Senegaly. Miarahaba ny namana Fanira Zafimanantany ndao ary sa tsisy eny ary de misaotra ny rena sady miarahaba ny rena ifalisim-bola ao ambadika ao ny namana rehetra mpiara-miasa amintsika na eto amin'ny foibe zany na ho andreo any fatra ny ao amin'ny radio mata ary ny namana ihany koa izay manaraka antsika eto aterina sy any ampitan-dranomasina baolina mo malaza de akasitrahantsika foana zay zava-pitany Barea tamin'izay dingan'ny akatoko ny famaranana izay zany na ny manasa-dalana tsisy famezatsiny satria izay ny atao hoe baolina kitra niezaka ary nanao zay ho afa miboakely fa misy aloha zany hoe pakafy Barea fa misy ihany koa ny pitisy mipahy baolina kitra hafa ny lecturany rehefa mahita an'ireny baolina reny sarotra miatrika an'ireny dingan'ireny ary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia manana ny laharana akaikikaiky ny Senegal ary amin'ny sehatra Afrika de faharoa Senegal, Madagasikara ny milahara ny FIFA ary amin'ny amanjato ny be ary ambany be ary dikan'izay milahatra amintsika fa zava-dehibe reny filaharan'ireny ary serré le score fa tsy tataka be zany hoe tsy ohatry ny nandresy ny Algérie ny Niger 10-0 fa ray ny ohatra le izy ary savilaina ihany koa ny Senegal na izany ary de isaorana miboakely satria sport collectif io any rehetra miara manao baolina eny ambony kianja de akasitrahany niza teny ambony kianja rehetrarehetra de akasitrahana ary ny expérience miboakely tetỳ an-tamena be teny amin'ny kianja mahazatra atsika hoe kianjany lava ke terrain commun etsy Tanjombato hoe ery Tose ery Ambomanarina kianjany Todsoa ery Zaivoly zany mo fatako de tataraiko maro be zany efa kianja efa nylalaova miboakely rehetrarehetra niodina teto Antananarivo teto hatrany mahitsy Vatsy de akasitrana satria reny baolina pokotany reny nge ny angany boakely de aveo manao amina école ny Senegal efa ambony be ny letany satria misy an'le fianarana football hoe génération foot de saika mivoaka tam'izany daholy ary Sadio Mané de anisany misainvestira mihitsiny amina école de football de tsika tsy latsa-dany satria nanao koa ny Adjesaya tamin'ny fotoanandro nanao reo karazana roro koa nanana école de foot zay teo Mahamasina teo maromaro zany ary entraîneur qualifié no manao mampianatra an'izany fa tsy hoe taitaitra eo fotsiny de hoe anangana école de foot de mampianampianatra eo fa reny efa dosé daholy ny baolina dakana am'ireny ny resaka fin de course ny rehetrarehetra ka efa tonga amin'ny sehatra resam-pirenentsika aloha zany de fa zava-dehibe zany am'izao matsika hiadilarina fahatelo de maniry eo am-Barea tsika zany mba ho vitainy mazava tsara kosa Niger amin'io zany de afaka mijoro reo zay tokony joro dadafara moa tsy afaka nanao maly de iavy zara na joro isaorana ihany koa satria nanao iavy zara betsaka amin'ny baolina voasakana nisy ny décès maro samy hafa tamin'ny baolina iny zany ny atao hoe baolina zay le tiako tenenina hoe ho an'le pakafy Barea de le maika ikaroka sarim-balance io raha ka mamaky azy fa raha ho an'le pahy baolina kitra de mijery tsara zany ny resaka firindran'ny lalao ny composition ny comportement ny mpanazatra ny décision raisy ny mpanazatra ny resaka touche de balle miboakely ny marquage ny passe en profondeur ny resaka inona moa zany lesona samy hafa zay mivoaka mandritry n'ilay attaque na déplacement ataon'ny adversaire misy dikany daholo zany ary voaisa daholo zany fa isaorana miboakely satria niasika tsy moramora aza adintsika fa mondialiste ny Ghana ny Senegal de tsika koa efa nona tamina mondialiste ny Ghana na de hoe aprime maro le équipe reny na be mety daholo zay tsona satria tsy le équipe ghaniana sy lay sénégalais zay professionnel le karama no
niatrika antsika fa le pilalohan'ny toerana zany zany hoe le locaux de efa zava-dehibe zany de mampitombotraikefa koa ny boakely de akasitrana zany ny vokatra azo ohatran'ireny de vokatry ny hoe ajotolona ho an'ny fanatanjahantena ataona maro be fa tsisy hoe nitotana hoe brisely tampoka anao de tonga de mivoaka amilay be mibaolina kitra malagasy tsy ohatran'izany fa misy ezaka be da be natao hitiavana an'izany de isorana ny boakely osika de am'zomandray zany tsika mikapokavy sy mitsoka papampa ao anatin'ny fanohanana ny Barret de Madagascar. Eny ary ho avy eo ny capitaine d'équipe ny Antokotiky Madagasikara ny filohan'ny volana parlementaire Fetrarala Mizafimbololona misy zavatra horesana bevata rehefa avy eo fa efa eto akaiketo aloha Rakoto Andrina Motarson Alleluia na i tonton Mota hoy isika de miaraba ny tonton Mota eny lasa ny volana janoary tonton Mota ary de andingana ny volana febroary tsika foy de foy ny volana febroary asa moa izy amty 20 sa 20 20 izy raha sy diso de manitsaka tsika zany 17 sady ny ambony febroary dikan'izay zany efa eritreritry tsika hoe efa vetivety io de ho tonga ny volana marsa zany de za zao mino fa ho an'ny sasany zao volana febroary zany de efa fety mpifankatininy efa mahadokadoka azy any zany tsy maninona zany ao anatina fiainana daholo zany satria zay le mahafinaritra malagasy koa aloha zany mba miaina kely miala am'le stress isanandro sy le pression am'le fiainana eto Madagasikara dikan'izay tonton Mota volana febroary tsika am'ty ve ny antenaina ivoaka ny tetiandrom-pifidianana satria ny zavatra tsy maintsy tranga rehefa ivoaka ny tetiandrom-pifidianana de ivoaka manaraka an'izay hoe eto am'ty ny atao hoe manko fifidianana tiako manamarika amintsika etona zany ny fifidianana dia mizara roa eo aloha zany ny pitsopitso ny arataratasy rehetra momba ny fifidianana de ny faharoa am'zany ny fiatrehana an'ilay fifidianana zany de raha miresaka pitsopitso ny arataratasy tsika de mazava ho azy zany ny resaka texte zany tsy maintsy mifandraiky am'zany de voalaza ho azy sany lalam-pandroena sy ny code électoral no miresaka an'zany de andrasana le tetiandrom-pifidianana fa rehefa ivoaka io tetiandrom-pifidianana io de tsy maintsy ho fantatra manaraka an'izay ihany ko hoe rovina no ouverture ny dépôt ny candidature zany sy ny clôture zany hoe fisokafana sy ny fikatona ny fandrotsahana fitrotsahako-fidiana fa rehefa eny an-dalana eny ko tonton Mota miresaka fifidianana antsika dia tsy maintsy ho fantaritsika ihany koa ny amin'ny hoe efa namoaka n'le convocation des électeurs ave na fanakana ny mpifidy ny fitondram-panjakana satria tsy mandeha ary tsy ara-dalàna ny fifidianana raha tsy misy ny fanakana ny mpifidy an-datsabatina ny convocation des électeurs iny tsy maintsy atao andro maromaro rona teo eo mialohan'izay tena latsabaty-pifidianana zay miantso mifidy an-datsabaty iny anie le adevitra tamin'ny 2018 hoe tsy nanao an'izany ny PM ny gouvernement lay nitoriny ny tabiera Randriamanatsoa teny amin'ny conseil d'état adevitra be tamin'izay de reto moa zany hoe nisy an'izany de le bandy lasa any amin'ny présidence any zay atao amin'ny primature atao niaro mafan'le izy sy ny sisa ka zay ny tenentsika be da be mola tsy maintsy rindrana taratasy avoaka ao arina ny fahafantarana n'le calendrier électoral zany iny zao ohatra ny raisitsika fa ny fepetra eritrehana ihany ko ny fampelezakevitra tsy maintsy andeha ny fanarahamaso ny volan'ny candidat efa misy ny commission manokana an'izay zany hoe manaramaso ny fiainany antoko tokony ny aso io ary nanao tatitra io tamin'ny 2018 fa zara fa ny aso io petsaka hoy za mbola sy tonga any am'le hoe traitement ny satria tapitra omaly le fanisana mpifidina ataon'lay fanatonana zany fa tokony manantona ny vokotany azo atao zay dia raha tapitra zay mbola tsy maintsy ho jerevana io de traiteny io de ampidirina ao anatin'ny fichier io ny logiciel enseigne de aveo io avoaka an'le taratasy be de averina eny amin'ny fokotany de ho amarin'ny mpifidy misy lettre misy texte be da be zany tsy maintsy ho raisina zay ny tenentsika efa reto fanjakana reto ve hanao zavatra sa tsy hanao zavatra fa zao aloha tsika tonton Mota efa febroary zao lalàna mikasika ny fifidianana de miresaka hoe ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny maintany ny anatanterahana fifidianana de voaresana eo mihitsiny aty amin'ny vanim-potoana amin'ny maintany farapara ny volana avrily izay sa ny volana mesy aty amin'ny novambra aty zany mila kajiana daholo zany fa tsisy zavatra mandehandeha ho azy dikan'izay raha ny tokony ho izy efa tamin'ny 2019 zany nanao fianianana le fitondram-panjakana de efa tokony nametraka izy hoe hiatrika fifidianana 2023 raha ny tokony izy ary
tamin'ny volana septambra tamy 2023 tokony efa fantatra ny calendrier mpividianana heritaona mialohan'le hetrehany an'izy resaka honnêteté zay sy bonne foi politique ahafahana mitady an'le transparence ahafahana mitady an'le élection accepté par tous fa tsy ataon'le fitondram-panjakana izy fa izy moa sy azo maître de cérémonie maître d'ouvrage maître d'œuvre ainy daholo zao rehetrarehetra zao de izy manao mafana sy mangatsika fa na izany ara tsy akaly zany eto fa mpitady eto aloha zany tsika fa vavonina am'izany koa tsika amin'ny fanetanana avoaka sy fiatrehana an'izy dao tontomota bonjour bonjour de miaraba mifaniry miaraba ireo mpanaraka rehetra fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio mada ireo mpanao tsy lazaina any ambadika rehetra any ireo manerana ny faritany sy manerana any amin'ny firenena samihafa any miaraba nareo rehetra miresaka momba ny fifidianana tokoa ifaniry efa pahan'le bebe mihitsy no ny teneniny teo hoe tapitra ny volana janvier no everina fa vita ny seni ny lisym-pifidianana tsy fantatro moa fahamaritana an'le hoe vita ny seni fa raha ny fahafantarako azy aloha na ny seni ara tsy nahavita satria na ny volanentina nanisan'le olona ary ohatrany tsy de ao tsara ary ny tena ny fahafantarako azy ny vola eo an-tanany fanjakana anaovana an'io fifidianana io mihitsy mbola tsy hita hoe aiza tokotanin'le izy ny feny zany de zao hoe anao programma ny fanjakana ny moyen ny enti manana mihitsy ara-bola tsy misy sarotra ny anaovana an'izay zavatra zay eo le izy de tsy na le daty ho apetraka satria vao mipetraka ny daty de efa misy ny fanomanana maro samihafa na ny fitaovana na ny olona na ny toerana ny fitsizarana rehetrarehetra araka ny tenen'ny faniry teo hoe ny soratra rehetra mifehan'zany zavatra rehetra zany tsy maintsy efa mipetraka daholy ny zavatra hita nefa hatram'izao mikilopalopa ozy ny fitenenan'ny olona le zavatra an'ny seni fikarakarana amin'ny fifidianana ary ny seni ara de ohatrany nametsiny hoe ahoana arany tsy amen'ny PTF fa volontsika na ny ONU vola tsika mambra miala tsiny mambra ianao ao am'le fikambanana ianao ve nanao fangatahana hoe mba ampio zay fa rehefa tsy nanao nge anao samihafa zany de eo ianao fa tsy misy an'izany vola zay anjaran'ireo manara-maso ny fifidianana eto aminao de zay fa mba tiako resahana ary faniry amikasika an'izay fifidianan'zay de mba hiverina kely iresaka nyty bro-pifidianany ty atreto manko zao tontomota tamin'ny fifanatreana matetitetika nataony teo anivon'ny senisy ny antoko politika nangatahana mihitsy nge ny isan'ny fokotany de ny isan'ny bro-pifidianana satria manko zao ny fokotany sy my bro-pifidianana tsy mitovy ny isany raha ohatra zato ny isan'ny fokotany de mety 50 ny isan'ny bro-pifidianana ny antony de ny isan'ny mpifidy no mitondra ny fametrahana bro-pifidianana ohatra hoe 500 na 100 de afaka manokatra mahazo bro-pifidianana raiky ka raha ohatra zany ka misy mpifidy 300 arivo vao anatin'ny fokotany raiky dia mety mahazo bro-pifidianana roa izy na telo marona zay nytiako tenenina hoe raha 19 000 na 20 000 fokotany era Madagasikara de fort possible 22 000 zany na 2 arivo sy 2 alina isa ny tokony bro-pifidianana fa io bro-pifidianana io koa tontomota mbola tantara géographie io ary kilalao malotony efa pahay azy io satria misy an'le ohatran'le any am'le marché public ihany am'le marché fictif le izy de any koa misy ohatrany tsy milamindamina ndao tontomota ka zay indrindra zao mantsy ny zavatra nitranga nisy namana ny ampitan-dranomasina any laza hoe tamy 2018 fifidianany reny ange ambon'le hoe doublon de nisy my bureau fictif de ataondry zareo hoe 700 nisan'ny mpifidy eo zany dia le bureau tsy misy io zany tsy misy fa matoto ohatran'le mpifidy matoto ihany zay de moa de ataony hoe 93% ny azy fa ny ambony zarain'ny olona rehetra de zay le zavatra mitranga ka tena miaya le olona zany hoe mbola hiverina indray io zavatra io dia itsika eto amin'ny fandarana miara-manonja kosa zany ry faniry everitra fa mba hoe mety nitondratsika fa ny okevitra mba azahoana am'resere manery kokoa
anyty resaka bro-pifidianana ity mba tsy hitrangany zany zavatra zany a eto amin'ity fireneny ity hoe hoasina bro fantôme bureau fictif no hitenenana azy a eto amin'ny firenena zatra mitrangange tsy hoe eto ampefilo izy akory na etya mamasina naonao eo amin'ny EPP-ny eo amin'ny square point carré hoe ohatra misy bro 10 eo na enina tsy eo izy no anampy hoe anao bro fampitony satria fantatra eo fa any le fokotany amina kilometatra carré le fokotany a raha ny théorie mantsy raha ny fieverana de verina fa misy EPP anankiray a isaky ny fokotany dio EPP anankiray io a mety misy efatra mety misy efatra roa de reny mety hoe anapina hoe roa le efatra de lazaina fa bureau telo a mipetraka teo ohatra eritreretiny zany de eo izy zany de mahazo bureau ray de ohatra zay ko amin'ny fokotany ka araky ny tenen'ny faniry teo a ny fokotany a mety hoe ray alina bureau lasa hoe satria mety misy bureau efatra amin'ny fokotany ray na telo na efatra ohatran'izany a de lasa maherin'ny efatra alina raha ray alina le fokotany satria no ny antony maro samy hafa ohatr'izay ka ny zavatra everina fa elana am'izay bureau fictif zay a de everina fa tokony ho reserena ny fahamaritana nyity bureau mpifidianana ity everina fa fahamaritana ny bureau fifidianana de ao aloha ny hoe région ana ohatra hoe Analamanga na région Diana de ny district de ao ny commune mamaritra azy de ao ny fokotany fa eo amin'ny fokotany ohatra hoe misy bureau enina ao amin'ny fokotany tsy voatery amin'ny toerana anankiray misy an'io bureau enina io fa mety bureau amin'ny toerana telo na ohatran'izany fa zao ireo bureau reo tokony ho ampina eo ambanin'io fahamaritana io ny coordonnées UTM ozy ny fitenenana ny géologue moa mahay an'izay coordonnées UTM ny bureau tsirairay mba tsy isiny le bureau fictif ny ampiasainy eto Madagasikara moa eo ny coordonnées UTM amin'ny carte eo koa ny coordonnées laborde fa ny coordonnées laborde moa matetika fampiasan'ny any amin'inony zany fa rehefa mipetraka io coordonnées n'le bureau io mampiasa GPS zany am'izay fotoan'izay ny erreur fadisoana mety mitranga eo amin'ny GPS global positioning system 5 metre zany hoe raha mijoro eo amin'ny toerana anankiray ianao eo mivaravaran'le bureau de mijery an'le GPS de mahazo an'le coordonnées UTM 10 metatra no erreur mety misy fa tonga zany de hita hoe io le bureau de apetraka ao anatin'le document-ny bureau misy io ary tsy azo ovany io tsy afaka anao fictif izy hoe ary tsy maintsy mipetraka eo de hita eo le bureau fictif hoe tena tsy nisy io fa resaka be ary ny antoko rehetrarehetra zay manana solotena milatsaka hofidiana manana an'ireo zavatra reo ary ny taratasy rehetra mahakasika n'ireny listiny bureau rehetra Madagasikara reny de efa mikatona am'izay fotoan'izay ary rehefa anomboka ny fifidianana ray volana alohan'ny fifidianana de efa mikatona petraka daholo ny coordonnées UTM na coordonnées laborde tsy possible tsony ny isiny zany hoe bureau fictif zany anamboamboarana ampitombona ny vatony rakoto na arabe mba ho tsaratsara kokoa ny voka-pifidianana ho azony ka isika zany marina tsy maintsy misy ny fanoratana araky ny tenen'ny faniry teo ny atotantaratasy mikasika an'izany verina any amin'ny fahamaritana ny hoe bureau mpifidianana tsy maintsy mipetraka verina any amin'ny lalam-pifidianana tsy maintsy mipetraka mametraka tsara an'izany coordonnées UTM na coordonnées laborde zany ao anatin'ny bureau amatarana ny bureau tsirairay avy de tsy misy tsy possible tsony ny bureau fictif ka dia mba anakaiky ny hoe fifidianana marina mangarahara eken'ny rehetra ary azo vitokoina ny bureau ny voka-pifidianana hitranga am'izay fotoan'izay fa dia tsy isy tsony tsy isy everina fa tsy isy tsony ny doublon
hoe zana moa zany a tompona andraikitra rehetra isa tsokatsiny a ny antoko politika isa tsokazy samy anaraka an'izany samy anara-maso an'izany ary andraikitra an'izany a mba tsy ho tonga am'izay ary de rehefa hita fa tena hoe resere ohatran'izay tena tery de tery ny azahoana manao a fanamboamboarana ny voka-pifidianana no le bureau fictif sy ny hoe doublon a de verina fa mety tsy ho sahirotsaka zay nieritreritra anao an'izany ny tsara hitondratsika fanazavana manko tontomota ary zay mila mampamailondrehetra ny amin'ny hoe ny afahantsika misoroka ny alabatso ny afetsifetsena ataon'ny hafa de ny hoe ny ezaka nahatafiditra atsika tao anatin'ny lisym-pifidianana zay aloha voalohany indrindra zany de mandeha mifidy vao maraina fa tsy hoe rehefa aty amin'ny arivariva aty vao mifidy zany fa mandeha mifidy vao maraina rehefa tonga zavatra hafa moa zay mbola anaovantsika fanentanana manokana fa assure kokoa zany tsika na mahazo antoka kokoa rehefa ao anatin'ny lisym-pifidianana ny anarantsika raha iny fa zao ny tena olana manko raha sanatriny zany ka distrika ray misy bureau fictif ataotsika hoe bureau fictif 10 zany hoe birao tsisy io zany fa birao matoto ara-pifidianana bureau de vote matoto le bureau fictif zavatozy ao anatiny ka raha ohatra hoe misy 5000 voix na 10,000 vato azo avy am'ireo birao matoto reo folo isaky ny distrika fotsiny teneko am'izay ao anatin'ny distrika rainge misy commune marobe de raha totalitsika zany le hoe 5000 voix na 10,000 vato vokatry ny bureau fictif ampitombotsika 7,0 am'zato dia 10,007 sy 10 metsy na 595,000 voix zay efa zavadoza eo anaty amin'ny fifidianana zany vato ray ara efa adevitra mainka moa fa 595,000 voix vokatry ny bureau fictif zay zany tsy maintsy tandremana mafy hoe mila fisainana be ny fiatrehana am'ty fifidianana ty zay hiatrehantsika ny fifidianana zany tytsika resahana zany de hoe manana didy amanandraikitsy tsika sika rehetra zany hoe iny ny dingana voalohany iny manoratra anarina ao anatin'ny lisym-pifidianana fa zao tsy mijanony eo fa aleo enotsika aloha le fanazavana ny etin'ny filohan'ny seny rehefa niaraka tamin'ny PNUD izy momba izay fisoratana anarina anatin'ny lisym-pifidianana zay satria mbola zava-dehibe amintsika zay mba hahafahantsika manko manentana trany ny mpifidy ny vahoaka ary mba hahafahan'ny vahoaka ihany ko maka fanapahan-kevitra tarify azy satria raha ny fantatra mbola betsaka mbola tsy nisoratra anarina ihany ko zany na de efa nisy ary fanentanana noho ny olana samy hafa dia ataotsika hatrany le fanentanana alefa rafaly am'izao fotoana zao zany misy senia dia manome andraikitra am'ireo ataotsika hoe CDRE ny commission locale de recensement des électeurs zareo zany no manatanteraka n'izay asa fanisana eny anivony tokantrano zay mandra-pahatonga ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana janvier ao anatin'izay moa zany dia fatarina hoe aiza ny olona mbola tsy voasoratra aiza ny tokantrano mbola tsy nandalovana izay zany no andraikitra ataon'ireo mpikambana eo anivony vomiero fotony momba ny mpanisy ary mpifidy ny tsara marina nefa de zao ny fanisana enanivony tokantrano no mifarana amin'ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana janoary fa ny fakanesana eny anivony fokotany na ny fanisana eny anivony fokotany dia mitoy atrano na de efa vita io faharaiky amin'ny telopolo ny volana janoary io ka raha mbola misy olona tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra ny mpifidy dia afaka izy manatona eny anivony fokotany ka de eto zany tsika de manao ezaka ihany koa mba manentana ny olona zay mbola tsy tafiditra anatina ny fokotany manomboka ny voalohan'ny volana febroary zao zao zany omaly ny tapitra lay fanatonany agent électoraux manantona le mpanisa mpifidy isa-tokantrano fa manomboka androany voalohan'ny volana febroary de manantona ny fokotany koa isika zay zany fomba fiasan'ny seny iny ho any zay mbola tsy nahasoratra ny anarany mazavy iny
so disy anodikodina ndray de tsy mandray tsony ny fokotany mazava ny tenen'ny Adamarsena teo manantona fokotanytsika à partir amin'ny 1er février ho an'izay tsy voasoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana manoratra ny anarantsika any amin'ny fokotany eto napetraka amin'ny fantaniana ho an'ny seni mbola any ve le carnet zay misy sosiny iny ahafahan'ny mpifidy mamantatra hoe ary mitondra proof fa voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana izy satria tokony mahazo aniny foana fa tsy marina mako ny am'le hoe de soratanao amin'ny bokiboky tany fotsiny na taratasy fotsiny na ao anaty kahie fotsiny fa tokony mbola misy boky ny seni any amin'ny fokotany zany de mahazo an'izay sosiny zay raha ny tokony izy any zany lay mpifidy zany mba isin'ny proof mazava tsara am'ty fisoratana anaran'ity fa iny zany de hoe mbola mahazo manantona fokotantsika fa nanitsika naverina mihitsy ny feon'ny filohanyseny iny zany nanomboka ty androany voalohany volana febroary ty tena zava-dehibe mihitsy zany ambaran'ny faniry zany eo amin'ny fomba fifandraisana amin'ny fanjakana mantsy de zao mila proof foana ny zavatra atao fa raha tsy zany hodinireo faniny ianao eto zany zay de mamprisika ny olona hoe mandehana misoratra any amin'ny fokotany fa mila porofo de le carnet nanaovan'le agent électoraux ancienny reny ohatran'ireny zany no anaovana an'le fisoratana de maka double ianao satria misy double ameny an'iny rehefa hoe avy ny soratra ianao tany am'le agent électoraux nandeha de manoratra izy hoe kara-panondro anarana sy ny adresy de ameny ianao de ny anina mijanona any aminy ka ilaina proof alaivo sary ohatra farafaratsany rehefa tsy misy zany raha sanatry tsy misy zany fa enona fa tsy hosanao an'izany kosa ny seny fa alaivo sary jereva mitondra namana miaraka aminareo manoratra any amin'ny fokotany mba ho tena ho hita hoe tena voasoratra ianareo fa zao mantsy misy manao maloto ry zalahy reto manao lalao maloto rehefa fantany hoe ay olona tsy namany reto de hodiny fanina de any amin'ny lisitra hafa no apetrany de rehefa tonga fifidianana ka tsy ato anao fa no ny antony maro samy hafa zay le zavatra ialana ka zay ny zavatra tiana ho tenenina aminareo hoe ilaina mailo mihitsy tsika fa de arakaraky ny vaovao tonga ty ampelantanany miara-manonja moa zany no mbola ampitana ty aminareo hoe zao ndray ny vaovao zao ny zava-misy zao ny zavatra mitranga any amin'ny fanoratana any amin'ny fokotany isan-karazany any fa ny tena marina ny zavatra fantatro angeo tsy nandeha tsony reo agent électoraux ancienny reo teo alolo teo fa tsy nisy mivola tsisy mivola am'le 300 isaky le takela zay ny sarany ka zay ny saran'le asa ataony de tsy nisy ka zay ny ma hoe mila mailo tsika fa mila mailo tsika amin'ny heritaonatra zao tsika efa mikopakopaka hoe lasy zay reto zay velominareo fa niezaky tsika fa zao nge ny tena miteraka vokatra tsara na amin'inona na amin'inona de ny asa foana ka manao asy tsika manao an'izay miditra ao anaty lisitra zay manara-maso an'izay maka ny proof hoe ao anatin'ny lisitra tsika dia anjarany aty amin'ny eto moa zany ohatra hoe anjarany aty amin'ny mpitondra aty amin'ny timany manaraka le hoe bureau fictif tsy misy zao marina ny bureau mipetraka sy nitsetratsetra hoe ireto ny mpanara-maso sy netsetra zany anjarany aty fa ny anjaranareo vahoaka de ny misoratra anarana sy manao maka ny proof hoe voasoratra ao anaty lisitra nareo zay no angatahana aminareo zay eny ary mbola verimberitsika foana iny faneokevitra nataon'ny filohansene iny de amafisina zany fa manantona fokotantsika manomboka am'ty androany ity zany ho an'izay tsy voasoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana azo atao foana no misoratra any amin'ny fokotany zany zay fomba fiasan'ny sene sy mifokotany ndray anjarany io fefa filohansene iny no teneny donc tsy misy zany any amin'ny fokotany tokony anilikilika vahoaka mpifidy mihitsy ny amin'ny hoe efa tapitra tamin'ny 31 janvier izy fa mbola mitoy zany fandraisana am'izay fa niangatantsika fotsiny de aleo hipetraka any fokotany le carnet iny zany de ahafahana ho an'ireo olo-pirenena mahazo ny sosiny zany mba ho proof fa ny soratra anarana izy
eny ary mbola betsaka zahatra azo resana fa tontomota andao tsika resaka toekarena satria misy adevitra marobe samihafa tsara ho resana eny satria isika moa miresaka n'le mandringa ny toekarem-pirenena am'izao fotoana zao ary sahirana ny vahoaka mandoalika le firenena misy raha ny fijery azy satria dia manintsika miteny an'izany mangataka etseroa ary tena mitosina ny tamy misy ny azo lazaina le vahoaka malagasy atao anatin'le Madagasikara kanefa ena tsefatsefan'ny adevitra rehetrarehetra eny de hoe misy fandrindrana amin'ny alalan'ny loharam-bola samihafa izay ezahany le fitondram-panjakana afindrafindra le izy kanefa mampanabe ny any hoe inona ny tetika spaika ao ambadiky reny zay sy député fetra rehefa aveo mbola resaka zavatra amitsika fa ty zavatra resahan'ny tonton moty tya de tranga ihany ko misy amina départementa vitsivitsy zay everina fa manana ny asa fampidiram-bola ihany ko ho an'ny eto Madagasikara tonton mota ny zavatra mitranga eto am'ty fireneny ty tena marina ny tenin'ny faniry teo hoe mandoalika raha hoe mikitringa ny mandringa ozy mandringa ny toekarem-pirenena malagasy raha nandringa angamby izy ry faniry mba nandeha ihany fa sahirakirana fa ny fijeriko azy efa tsy mandringa tsony fa teny efa tena mandoalika ozy ny fitenenana fa teny efa tsy izy tsony mihitsy ty na ny fisainana fomba isainana n'le toekarena malagasy sy ny zavatra fanao de tena tsisy mandeha am'izay lôniny fa ny zavatra hitako aloha de zao ay very faniry tsy fantatry retololo reto mihitsy hoe enao angery faniry na amin'ny asa tsotra na amin'ny fitantanana firenena na amin'ny fitantanana orinasa tsy andeha mihitsy ange zavatra ataonao faniry raha tsy mahatoky anao ny olone ary ny zavatra tena tsy fantatry retololo reto tsy misy olona mahatoky azy ary ny atongavana am'izay hoe ahoana ny atokisan'ny olona azy zay nefa sarotra am'reto mpitondro reto zany satria ireo tsy manao zavatra hafahafa betsaka ny fanodikodinana vola eto am'ty fireneny ty reny moa zany na tonga nananganana any hoe ny aray sy ny samyfinina misy nefa atao tsy nisy zavatra ny vany zany zavatra zany de ny zavatra nataonao zany efa somary hafahafa maro ny mpiara-miasa aminao no manao an'izany sy ny etsetra tsy fantatra zany le zavatra mitranga fa zao efa tsy nana-pirofo anao teo amin'ny fandraisanao andraikitra sy ny asa nataonao hoe olona azo itokisana ianao zao ny vokatra hita hoe zao ny résultat hita zany ange ny fomba azahoana ny fahatokisan'ny olona fa ny zavatra hita vola tamin'ny covid tsy hita vola tamin'ny SMMC ohatra tsy hita vola tetsyteroa tsy hita daholo ny akabiazany de nefa zavatra mitranga tsy hita zay efa ran'le izy fa misokatra ny fanadiadina de tsy nihidy moa ny fanadiadina ny volamena mandeha foana ny fanondranana azy tsy misy famerenam-bola eto Madagasikara fa de mijanona any ampitany zavatra tiana horesana de zao hoe tena sahirana le firenena malagasy ny zavatra namaky ny sita taratasy tao amin'ny sitan'ny ministeran'ny ekônomia de zao fala amin'ny ministry ny toekarena niakatra ambony mihitsy ny fidiram-bola ny douane de faly izy amin'ny lafiny ray zay kely fotsiny marina am'izay fa ny importationnao zany ny be debe fa mba anteneninao ve ny exportationnao hoe ohatrinona eo le problème satria maninona le exportationnao tena mitsotsorika be mihitsy ary zao vao mia tena hitsotsorika satria maninona ny zavatra mitranga de ny zavatra fanondrana eto Madagasikara lasa voatohana tapoka satria maninona misy disposition douanière napetraka reo ao ministeran'ny ekônomia sy ny finansa rehefa manondrana entana ny olona ao anatin'ny sehatry ny fambolena ny olona ao anatin'ny sehatry ny ala produit forestier zany ny olona ao anatin'ny sehatry ny mine za zao de milaza hoe betsaka ange ny conteneur misy epidolita ho an'ny mine
efa ao amin'ny porny tomasina tonga eo hoe vato zao droit de sortie an'io a tena tonga de tsy nalefa an'le olona fa najanona eo amina taona contenera maromaro a contenera ray 20 taona de amina taona maromaro ary tena tonga de najanony de tatyakaikinay io ary faniry misy olona mpividy vato mpanondrana tonga de nyroany daholona mipiasa fa tsy manao tsontsika fa tsy mety tsy voalohany volan'ny droit de sortie any produit minier raha ity disposition misy ty zany hoe sahirana zany ministera tsy any amin'ny code minier nitondrana nanaovana an'le fanovana na ametrahana an'izay droit de sortie zay a fa any amin'ny disposition douanière zany moa zany ny fiheveran'ny mpitantana ao amin'ny ministeran'ny économie sy ny finance hoe fomba azahoana mampiditra vola aingana ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ohatra ny tonga de linéaire be tonga de lala mahitsa be le izy hoe asiky droit de sortie ty de mitombo ty miala tsiny aminareo fa raha tokony hoe napiditra 1000 zany izy raha normal de nieritreretinareo hoe asiana le droit de sortie na ao 20% 3% le izy mantsy de mety hoe raha 1000 le teo a de nieritreretina hoe ho tonga 1700 za de milaza aminareo fa tsy tonga 1000 tsony io a fa ho ena ho any amin'ny 700 any ny vola niditra hatram'izay eo ka iresaka ny ministre ny finance hoe zao ny droit de douane sy ny etsetratsetra mba jerevo kely raha mato ministre ny balance de paiement anao balance commerciale lefa tsy misy afa-tsy ny importation ny exportation tsisy de ngamba ny karaman'ireo mpanao baolina mba lasa any ananindreo ngamba mba ameno le raha ohatra ka zay mampalahelo fa tena mitsotsorika tolefika le firenena zao ndray a hita am'ireny fanambarana maro samy hafa reny a hoe hiezaka amin'ny asa sosialy a ny fanjakana malagasy ny obolana sinory faniry miteny hoe raha foy ny taoko fafanao a aza miezaka mafany tranokala eny amin'ny plafond rehefa foy ny ny kifafana taoko fafanao izy a tsy mahafafa ny tranokala eny amin'ny plafond ianao ny vola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana kely de kely sahirana de ahoana no anaovanao hoe ny asa sosa hoe zay indray le hoe everina fa azo fanapintsika etseroa enao ange olona tsy atokisan'ny olona loatra tsy misy naniry an'izany hoe tsy ho atokisana ny fanjakana malagasy fa ny fanjakana malagasy de efa fantatra fa zao fanjakana tsy manara-dalàna fanjakana be kolikoly fanjakana tsy tsara tatana fanjakana tsy mihevitra ny hevitry ny hafa mihitsy tsy demokratika ahoana moa zany ange facteur ao anatin'ny elema tokony horaisina tanana daholo rehefa mijery ny toekareny na ny hevitry ny olona raha ny opinion publique de efa miimpact tany amin'ny économie zany de tsy misy olona mahatoky anareo de ahoana moa ny hoe androso ny économie ary everina fo tonga 4,39% am'ty 2023 ty miala tsiny mbola ady hevitra be zany revirevy zany faniry tsy misy ady hevitra kory zany tsy ho tonga am'izany mihitsy tsika na tamy 2022 natao hoe 4,22 fa ny olona nenahantra daholo 5 point manko le nieritreretinao tratrarina fa tsy tratra lizy avy aty amin'ny moins 7 velony de azakazaka 5 nefa anao tsy manao exportation fa importation zay tsy misy production tsisy nina miaingy eto aminao mba hahafahanao misy retombe tsara économique mba hahafahanao misy valeur ajoutée sy ny sisa zay mihitsy mampimengely izy zavatra tena mitranga ngery faniry mba mampijorojoro kely mahatsaratsara ny balance de paiement antsika io ngamba de reto ato amin'ny télécom reto hitanao le zone le datacom sy ny etsetra reny le mpanao service na any reny téléphonie reny hitanao reny mampiasa olona 2000 reny 1500 reny ary reny zany mba mampidibola devise misy eto amin'ty fireneny ty société de service reny fa ny hoe ministre ny industrie sy ny commerce tsy nisy industrie nitsangana ange tetona ray ary nisehatra
ahoana moa zany aty amin'ny agriculture asainao mandoa 3% ray ny olona rehefa hoe anondrana ko izany na anao boaty na anao voatabia amin'ny boaty ary nge zany tsy ho vita raha ohatr' zany prix foby ange le 3% ry fa nefa tsy hoe prix eo analakely de voamia lasa de tsy vita tsy misy usine mitsangana tsy misy lalana mipotika ka le lalana efa janona ka de avadika sosialy ao anatin'ny élément économiquement moa zany tonton mo taloha aloha miresaka an'izay tsika fa nisy olona nyresaka an'izay tamina omaly tena aleo maka toerana misy aloha raha faniry fa tena zao ny fomba fijerina vahoaka tsotran'le izy raha potika moa zany ny lalana ka hifantoka amin'le ara-tsosialy le fitondram-panjakana ahoana na ahafahan'le fitondram-panjakana manatratra tanjona satria ny lalana no ahafahana mamoaka vokatra lalana no ahafahana manatitra vokatra lalana no ahafahana ihany koa mampiseho ny vokatra dikan'izay le vokatra zany tsy iodina ary iamafy le tontolo ara-teo-karena satria tsy ho tafavoaka ny lalana raha ny fantatra manko ankehitriny dia ataontsika hoe x3 x4 ny lalana simba teo ny fahampiteny lalana simba fandalovany zao a vanim-potoana ny fahavaritra zao ny loza de ity mbola vomanandalo iny seneso fa mbola misy cyclone nandrasana ho avy eto Madagasikara satria raha ny fantatra foana saika isa-taona dia tsy latsaky ny folo eo février mars eo izy ny cyclone na mandalo eto Madagasikara ary miomana am'izany tsika satria vanim-potoana ny fahavaratra zao de ahoana zany ny eritreretintsika am'le hoe adranona le foto-drafitrasa ary tia mampime an'le adevitra nge de zao hoe ozy le filoham-pirenena hoe ajanona daholo aloha ny foto-drafitrasa tamy voalohany de avy hoe mbola miteny izy hoe toromarika ny maiko ny ministra ajanona ny foto-drafitrasa eo amin'ny lafo ny lalàna aloha zany de efa miviole lalàna ianao satria loi de finance no miresaka foto-drafitrasa de ianao mandray an'le izy tampotampokany fa tsy hoe filohan'ny repoblika ianao de mandray fanapahan-kevitra ianao nefa misy parlemanta no mifidy an'iny nandaniny fanjakana vola iny ary nisy conférence budgétaire iny na régional na national na naminana an'iny ny asa ny technicianny finance ny technicianna teny niveau ministère nandrafitra am'izay besoin rehetrarehetra ho ampidirina ao anatin'le loi de finance loi de finance zay misy lolfa eo ambonina ny loi organique momba ny loi de finance iny no mibata n'le loi de finance isa-taona tampika misy filohan'ny repoblika miteny ajanony reo mba tsy tenenany hoe tsisy saosy tsy nanam-bola zay 0 décaissement nde atao hoe tsy 0 décaissement fa ataontsika hoe 5% ohatra de eto ianao ilaza tampoka hoe ajanona lizy en vertu de quoi no itenenanao an'izany fa faharoa mampimela izy de miasa mafy le mpanao coman'le en présidence sy le an'le filoha ny tia filoha tenenina tamin'iny de hoe tsy misy asa foto-drafitrasa vaovao atao tsony fa le efa teo aloha de mandeha ho azy satria fantatr' izy ireo fa nandika lalàna le filoham-pirenena nandika lalàna ary zany séparation de pouvoir zany lalàna efa voté io ianao exécutif législatif nanao an'ity tsy azo atao asa mba fantatsika hoe inona no fandraisana fanapahan-kevitra raisiny solomamboaka par rapport an'izany ohatran'le izy le niteniteny foana tsy hanao politika antsony raha tsy vita ny renitrezy raha tokony izy ke zany tsy candidat ihany rajoelona satria tsy vita ny renitrezy efa tamin'ny heritaona tamin'ny rotaona izy niteny atomboka ny farantaona tsy natombony le izy de mpanao communication miratarapy an'le izy de ozy ry zareo nytia filoha tenenina de zao hoe rehefa manomboka io de efa zava-dehibe zay fa tsy zay ny teneniny hoe tsy hanao politika antsony raha tsy mametraka vaty fototra na hoe raha tsy manomboka io fa raha tsy vita ny renitrezy raha tsy vita ny atao hoe renitrezy atya tolanaro makany iosy any na aty iosy aty makany tolanaro fa tsy hoe eto iosy nao maketsy ambovombe androy na maketsy amboasary point noir fotsiny point noir rehefa goudronné le tany zany ny teniteny foana le filohan'ny repoblika de miratrape le mpiara-miasa aminy ohatran'le hoe 500 établissement public scolaire ny nataony nitsangana tety nandritsy ny empolo taona de mba gaky ianao de ny 27 am'ireo izy izy nataon'le fanjakana de ozy le ministry ny fanabiazana resaka lycée nge sa inona moa ny resan'ny filoha miratrape foana zany le mpanao communication sy le olona anatin'ny fanjakana
tontamota fa ny tena zava-doza ngery faniry apetrako mazava satria nisy olona ny antso koa mba resao ranga reto lalany reto fa tena olana be zao nge ny zavatra tena mampalahelo ry faniry nanao lalany io ministère ny transport io sy ny travaux publics hoe raha ny sarza oentin'ny camion avany atao masina zany a tokony atao hoe 30 tonnes le camion sy miaraka am'le conteneur faniry de nanao lalàna nanao autorisation izy reo hoe mahazo mitondra totaly 35 tonnes ny sarge ny camion ray vokany maty le lalana satria tsy zay ny nanaovana an'io lalana io tsy zay ny lanjana camion everina oentin'io lalana io a hoe mandeha 50-60 km/h lasa 35 tonnes fa tsy 30 tonnes tsony a tsy zaka n'le lalana zany potika izy io zany hoe rehefa nanome autorisation reto olona reto potika le lalana de zao ndray izy a teny hoe tsy ataony fanamboaran-dalana zany hoe tena mihitsy le Madagasikara zay nge zay nge dikan'zany ry vahoaka malagasy tena mipitena ny vola amin'ny fera rehefa mividy lasanty sika de misy apahany foana makany amin'ny fera fa nakay zara le vola amin'ny fera eo zany lizy tsy vita ary de nany eto Antananarivo reny vohatra ary ory faniry etsy Ambojatovo eo amin'ny tonelina miakatra makany amin'ny zaridaina olona no mandroaka rano am'so manao kanjon'ny commune mandroaka rano am'so zany ny fiasa zany no atao oentina kilometre cube par heure ory faniry tena mampalahelo zany ny zavatra mitranga eto tena potika le firenena tenenina amitsika vahoaka malagasy hatrany Fort Dauphin ka hatrany Antsiranana sy hatraty Ambondromamy moa efa mahita hoe efa piscine maromaro koa Angaramotarsona ny zavatra mitranga ty Akarambe sy be fotaka sy ny etsetratsetra reny efa zany makany Tomasina mbola vao aty Manjaka andrina de efa potika hatrany Moramanga ny zavatra potika makany Atsimoatsinanina potika tsy potika de zao zany hoe raha ohatrany hoe société commerciale zany tsika de zao ohatrany hoe le fananatsika mihitsy no ny ena tapoka fananatsika malagasy tentsika hoe lalana RN2 tsy lalana tsony zany tsy lalana azo ale araka ny tokony izy ary ny camion moa da hitatsika fa nanao hoe nanao grevy kely ho tsy fanakena itsony ny zavatra mitranga eo amin'ny aratsiny lalana fa lasa miteraka loza ho andry zareo zany na eto Antananarivo reny vohatra ary tazamin'le fanjakana fotsiny tsy misy ny vola ory vahoaka malagasy tsy manam-bola io fanjakana io tsy nisy maniry an'izany tsika menakavy fa ireo de ny teny anao an'zao zay anao an'zao manara-penitra neverina fa hoe olona mitady vola tsy bitsy-ba amin'ny fitediavam-bola reto olona reto satria olona tsy atoko isan'ny olona ka na ny vola ny eken'ny olona raha hoe omena ny feka nge zao tsy mbola voake satria maninona tsy atoko isan'ny olona tsony ny fitantanany reto olona reto dia ajanon'le olona le izy de sahirana le fanjakana malagasy sahirana vahoaka malagasy ny mahatonga azy hoe ho atao angamba le hoe sosialy sy ny etsetra eo am'le resiny hoe anoanana miady amin'ny anoanana sy ny mosarena moa zany zay satria ny tenen'ny banque mondiale hoe ny ampy 1 million ny olona tena ho anatin'ny fahantrana lalina eto Madagasikara de taitra am'zao zao izy vao taitra fa zany ny atotanisy zany ange efa ela no navoaka amin'ny banque mondiale fa zao izy vao taitra de eo izy mitsamboamboatra eo de hoe zao ka tsy mirindra tsony ny fitantanana nyty fireneny ty fa ny ministra sy ny mpiara-miasa rehetra de manamboamboatra foana de zay le zavatra mitranga eto amin'ty fireneny ty hoe ny teniny eniko tamin'ny RFI ankeo maraina ny teniny transparency international ry faniry hoe Madagasikara de tena mbola rakotra ho anatin'ny kolikoly fa 520 note zany 520 no azo ikilasina Madagasikara am'izao fotoana zao tonga no valikafatra vany amin'ny ramatoa ministra zay efa miezaka mihitsy am'izao satria izay
dia efa nanao ny recouvrement ny avoira illicite zany hoe famerenana ho ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ireo vola zay azo tamin'ny tsy fahamarinana filazan-dramato minisitra zany zavatra zany a raha menony RFI androany nareo de mbola miverinao zany mipaharivony andro fa zao mihevitra atsika ho badra odra ve le ministra sa ahoana fa matoa ange misy zany recouvrement na avoira illicite zany matoa zany a efa didim-pitsarana mivoaka zany zay vo azo ampiarina zay vo azo enjehana le olona de alaina le vola na alainy fa nga tsy nisy nytorinao tany amin'ny paka akory le olona fantatra ange le olona hoe ianona nanao an'izao ianona nanao an'izao ianona nanao an'izao e fa tsy nisy fitorinana tao de ilaza ianao a fa nanao a famerenam-bola zay nalain'ireo olona ireo tamin'ny fomba tsy marina ny zavatra resahanao ary ny RFI moa tsy afaka hiteny hoe tsy marina ny teneninao raha matoa minisitra tsy zay fa de manao fotsiny izy hoe zay zany ny filazanao fa rehefa kelikely zany vao avoakany hoe tsy de marina loatra zay zavatra zay ka le fitenenana ohatran'izany a mahatonga ny olona tsy mino an'reto fitondrany reto fa reto a zany tsy mba le fact check-in akory rofaniry hoe le demi vérité fa tena tsy ao mihitsy zany tsy nisy recouvrement na avoira illicite natao a ary ny aray tsy nanao filazanany zany ny samy finina tsy nanao filazanany zany bianco tsy nametraka fitoriana mahakasika an'izany de ahoana ara no anamarina de mpamangataka ny ramatoa minisitra zany mba anamarina io zavatra ny tenenina io fa raha itsika aloha tsika de mahita hoe tsy ao zany ny tenenin'ny ministra zany fa resa be fotsiny zany fa neniny transparency zay ny tenenina verifiable zay tatitra ny azy ny natao ya ny zavatra ohatran'le manko a misy enquête marobe vao tonga fa le izy moa tsika tsy gaka zany ary everitsika koa le izy hoe nyrehetra de samy mahita an'izany am'le hoe rehefa barana le firenena rehefa indiscipliné na be loatra le fanolanana lalàna de dikan'izay zany a matanjaka ihany ko ny kolikoly ao anatiny tsy edikevitra zany tsy edikevitra zany satria misy mibarometra be da be zany a ahafahantsika zany a miresaka an'izany fa hitondrantsika ny adevitra hidiran'ny rina vetivety eo mialohan'ny hidiran'ny député fetra rehefa avy eo a tonton monta aleo ihantsika aloha hiadevitra kely satria anisan'ny manahirana le resaka hoe plan social fa nresantsika teto io izy moa zany enjana be raha moriporon-javatra ty le fanjakana mahita karazana anarany reto vatsitsinjo hoe tosika fameno hoe komity loharano de inona ndray moa karazan-javadravatra foriporona kely be da be tranomory de zao ndray plan émergence plan Marshall plan d'urgence inona ndray ny plan de redressement de zao ndray plan social alohan'ny idiran'rina hiditra kely vetivety rina rehefa avefa hitontomota maly an'ty aloha zany eo ampiandrasana ny député fetra de plan social tontomota inona ndray ary mba inona moa zany le plan social mizaravary amzinga ave sa mizara menaka kely tsy mbola kasteray ara ny zavatra teneniko amy faniry ny hitatsika zany tany am'reny tam'reny fotoany reny saiko 2020 reny tamy kere tsy nisy hoanina ny olona volana voaka vola amina miliara maromaro inona ny zavatra nyzaraina tany atsimo mangazo manta 1 kilao isan'olona ny namena ny vokany vola amina miliara ny hoe lany nanaovana asa sosialy ary le sosialy moa famaritany zareo azy zany de le zao hoe fanampiana ho an'ny vahoaka tsy fantatro hoe am'ndrareo ve zay no atao hoe sosial fa ny sosial ange ny fanabiazana sy ny anina rehetrarehetra ao anatiny dole fa tsy fantatro hoe zay nefa rehefa aveo tsy arak'izay misy asa tokony atao meloha karakara ny fambolena ny todrano sy ny sisa mba elana amin'io fa raha hoe hitondra fanampiana zay ve no eritreretindrareo hoe plan social tsy zany inge le plan social everina tokony ho teneninareo fa tokony tena hoe
rafitra tetikasa matipaika hoentina anafoanana anio a tsy fahampitsakafo a mitranga any amin'ny faritra any atsimo fa dia nareo zany mieritreritra hoe misy vola de angataka fanampiana de anao kabary etseroa hitondra mpandiha sy ny etsetra ka tsy zay le izy fa dia ambara aminareo hoe tsy araky ny tokony ho izy a zany zavatra zany ka izay ny zavatra ambara aminareo rehetra fa ny zavatra misy any zao ny fisainana mihitsy a no ohatrany tsy de mirafitra loatra ny zavatra tiako tenenina zany tsy de structuré loatra reto olona reto ka hoe rehefa manao zavatra de miatrika hoe ahoana ny rafitra ahoana ny fitaovana ahoana ny zavatra hoentina manao zany a de mandeha le programme tsy zatra n'zany reto olona reto zay le zavatra tiana ho tenenina aminareo a ka dia misaotra anareo makasitraka tontomota tontomota sy manao veloma javitra samy hafa enjana be mihitsy manao veloma ireo a mpanaraka ny fandarana miara-manonja ny tena koa fa mifandarana mitoy ihany a ho avy mo député fetra fa no ny anjara samy manany azy ko a dia andao anareo ny tenanay a dia mametraka veloma amin'ny herinandro finaritra amin'ny herindray a sika miona eny ary makasitraka ny rakotoandrina motarson aleloia tsika na tonton mota teknika be le fanazavany tonton mota fa tena ilaina tena misy dikany lehibe mihitsy le izy a de makasitraka ny tonton motsika efa vonao ny député fetra rahalamizafy mololona fa mbola ho avy eo ihany ko nge irina rehefa avy eo ny anton'izay mbola misy zavatra be da be ho resahandrina ho resahandrina eo ty resaka tontolo ny abakabaka ty resaka aviation civile mbola manakambara betsaka am'izany zay aloha hoe betsaka ny zavatra tsy maintsy trandrahana eto amin'ny fandarina ho ampitaina amintsika ny solombamboaka ny Madagasikara raha lamizafy molona fetra moa avy niatrika adidy vao maraina satria betsaka ihany koa ny adidy any boribory tamin'ny fahadimy a zay nyantsiroany satria niala vao maraina mihitsy ny solombamboaka fetra raha lamizafy-mbololona de avy any ihany ko zany a dia mbola namita ihany ko a am'ireo antso kely samy hafa eny anivon'ny mpikatroka tiako Madagasikara eny anivon'ny fokotany eny de miaraka amintsika de rehefa avy eo indray mbola andeha iazakazaka indray satria zany ny atao hoe solombavambahoaka tena solombavambahoaka mihitsy a satria atsonandro de andro a atsonalina tongalina izy a zay ny adidy miaraba andriamato solombavambahoaka tsy maninona na tsy eo ara aloha le maillot andro a satria fantatra tsara ny adidy amanandraikitra vao maraina be zay ny antsiroana dia tsy maintsy atao koa nefa ny fifampiresahana amin'ny mpanaraka atsika makasitraka namana faniriny nanome ny fitenenana ao anatin'izay no iarabana atsika rehetra manaraka sy mpanaraka n'izao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao araba ihany koa natolotra ho an'ireo namana rehetra mpanetana teknisianina rehetra ny MBS ny radio Mada zay miara mampita sy mampahitatsika n'zany fandarana zany kompatanana voalohany no ataoko dia ataoko ho an'ny fokotim ianareo tiako Madagasikara ao amin'ny fokotany soavy masoandro izay niara-nana tanteraka tamin'ny herinandro lasa tamin'ny alahady a fampiarabana tratry ny taona sy ny fifampiraritso tao anatin'izany ihany koa no nanavozina sy nanamafisana ny birao rehetra taon'ny fokotim taony vehivavy tim tao ihany koa ny tanora tim izay a ny fenonany banga nisy ny ainga vaovaony mena n'zany fokotim soavy masoandro zany ny antony de satria manomana fifidianana tsika mila ekipa tena vonina afaka anentana tsara iny fotony eny hitondra n'zany foto-kevitra ndresy lahatra ny vahoaka malagasy a iady a ho amin'ny fampandrosoana ka dia kompatanana ho anareo makasitraka soavy masoandro tsara mpahafantarana tsika rehetra fa fokotany lehibe indrindra maneran'ny Madagasikara raha fifidianana ny resahana dia misy birao fandatsaham-bato 20 am'izany fokotany soavy masoandro zany dia makasitraka anareo rehetra indrindra ianareo vaovao tonga nanatevin-darana mpikambana vaovao ray aman-dreny tanora zandry zanaka makasitraka indrindra ary fakatahaka zany a
dia natanteraka ny fampiarabany ihany ko ny analamaitsy tanàna izay anisany bepony indrindra ihany ko raha Madagasikara satria manana birao fandatsam-bato nenela mivalo ambin'ny folo sy roapolo ihany ko zany ka dia mirarosoanareo daholy atanteraka sy atotosa izany fotoana ifampiraritsoa sy ifampiarabana izany ao anatin'izay ihany ko dia nisy ny tamin'ny andro omaly izay niaonana tamin'ireo tompona andraikitra tokotiako Madagasikara avy any amin'ny faritany ny Tomasininy ny avy any Atsinanana nalanjorofo teny faravohatra ka dia fisaorana ihany ko kopatanana omenanareo fisaorana tamin'ny fandavatena sy ny fahafoizatena nandany vola amkarena satria miteny fa misy ny avany mananaravaratra nitazako any amin'ny akavia indrindra zany misy ny avany manoro nisy ny avany aloha tsy tonongotsy ny tamatavy Tomasina Vatomandry Brikaville teo dia Tomasina mazava azy dia mahakasitraka anareo rehetra fa nampiseho fahavononany zany mpiara mitolona rehetra zany mahakasitraka indrindra ekipa ny faritany ny Tomasina zay ny amin'iny fa dia hiditra avy atranytsika amvotoatin'ny loha hevitra izay ifanakaloazanao ianaovanay raha la ping-pong eto androany mahakasika ny raharam-pirenena ao amin'ny akapobeny zany dia mahakasika ihany koa mino ny aloha veriko any amin'ny faniry fa izy moa ny tompony lakle amin'ity plateau amin'ny miara-manonjy ity ka dia izy no hitarika izy no hitondrany zany hoe karazany adihevitra ifanakalozana fampitana ty aminareo aty oke namana faniry anao ndray averina aminao ny anao izy ty moa zany fa ndraiky amin'ny asan'ny solomamboaka ihany raha tiatsika resana satria nisy fotoantsika tato anatin'ny fandarina de miteny an'le hoe misy an'lay convention multilatéral zay amina resaka assistance administrative le izy fa mutuelle en matière fiscale zany hoe io zany dia fiombonana ny firenena rehetrarehetra zay mitambatra ao anatin'le OCDE amin'ny tontolo ketra zany de io no niezaka nanao ezaka ho itsika ny marimarina kokoa ny tady ny fomba rehetra ahafahana mikaroka sy mampitombo manadio ihany ko ary mampiditra ny hetra zay tokony anjara hetra ao anatina fanjakana isanisany de misy firenena anjatiny io de bitefetra ary tao anatin'izany dia niainga tany amin'ny taona 2024 tany zany resaka resahantsika zany ary efa talohan'izay ary fa ho an'ny firenena rehetra manjatony de efa nanosonian'zany hoe convention multilatéral zany ho a Madagasikara niala teto taona 2024 ny filohan'ny repoblika ary tany Frantsa niaverina tamin'izany fotoanan'izany ary efa niandro teo anivon'ny OCDE hoe tokony hanosony an'izany convention multilatéral na maky zany fomba fiantso azy ny fitondram-panjakana satria io moa zany resaka renseignement momba ny hetra zany mba ahafahana zany manatsara n'le fidirany hetra ao anatin'le tanàna iray mba tsy hisy fitsoahana araketra zany de misy ny renseignement fiscal rehetrarehetra par rapport am'izay fa itsika rehefa nitondra an'izay adevitra teto amin'ny fandarina député fetra dia ny tentsika hoe soniavy io fa vola be ho an'ny fitondram-panjakana satria misy hetra very be da be mitsoka eto Madagasikara eto makany ivelany any fa faharoa ihany koa de zao ahafahana manatsara an'lay fidiram-bola ato anatin'lay firenena zay menjera mitotonga tantsika de efa nanome solution ary zavatra efa mandeha zavatra efa nisy no nometsika solution fa rehefa niteny moa tsika député fetra dia nivoaka tao anatin'lay conseil des ministres tany amin'ny volana jona tanany 2024 ny fanapahan-kevitra hoe hiditra ao anatin'le accord de signature zany ny fitondram-panjakana malagasy de volana jolay 2024 dia ny ministra nandeha tany raha ny tokony izy filohan'ny repoblika fa délégué ny taty ministra lizy fa raha mifantatsika député fetra ary zay de ndrasatsika ny adevitra ny aminy hoe mbola tsy miatra nefa lizy no ny antony samihafa député fetra marina tokoa zay fampidirana rehetra tsotsotra nataony namana faniry zay efa nyresahanay teto amin'izao plateau ny miara-manonjy any MBS sy radio Mada zao mahakasika an'izay le hoe maky zay na kam mamora teny frantsay sy teny anglisy izy somary mivadika kely ny fanoratra azy ny avy aty anivon'ny tiako Madagasikara na ny solombavam-bahoaka io na ny olom-boafidy hafa io na ireto mpanetana sy mpanao gazety mpamakafaka eto amin'ny miara-manonjy zao dia tsahanay ny manambara tia mpanombohana fa miezaka izahay ny mitondra tsikera maro-potitra miezaka ihany koa izay mitondra sosikevitra na tsy eo amin'ny fitondrana ary fa ty amin'ny fanoherana zay ny tiako hanombohana n'izay faneho-kevitra zay hoetiko eto manoloana aloha voalohany indrindra zay loha hevitra satria mbola misy anakiroa resantsika aorianan'izay namana faniry
mahakasika n'ilay maky teo dia fanamafisany any aho hoe fifanarahany iraisam-pirenena izy io a fifanakaloza-baovao renseignement sy information amina firenena tany amboalohany izy niainga tamina firenena 20 de tonga 50 ary am'izao fotoana itenenantsika zao a efa tonga 5 ny firenena nanao sonia izany a fifanarahany zany ny tanjona dia araky ny teny namana faniry teo sy nefa nyresahanay teto am'ty fandarany ity hoe ahafahana manenjika ireo a mpitsoka etra ireo a tokony nandray ianao a nefa tsy nanome fa mitsoka ianao any am'y firenekafa no anafenanao ny volanao vola miditra nefa ianao a tokony mandray anjara amin'ny zay le fampandehanana ny raharaha-pirenena izay noho izay indrindra de iverenako ilay teny namana faniry teo hoe nandalo ny filoha-pirenena tonga de andingana nandalo tany parisy ny filoha-pirenena tamin'ny volana mea 2024 izy namana faniry teo ny eritreritra ndretra ary nanantena fa anao an'zany sini zany any am'y foibe no CDE tsy zay nefa nataony tam'zany fotoana zany fa nilaza ho toy ny mpaminany satria mbola teo ampanisana sy mpanangonana ny vokatry ny fifidianana solom-bavambahoaka ny firenena tam'izay fotoana zay ny tompona andraikitra fa ny filoha-pirenena nanambara ho toy ny mpaminany hoe ahazo a solom-bavambahoaka ny vondrona vovonana misy azy a ahazo solom-bavambahoaka eo amin'ny 20 maherikely eo amin'ny 9 izay de teo indrindra no mipetraka ny fanontaniana aloha hoe sady tsy nataony ny tokony nataony tany fa ny zavatra tsy tokony ho teneniny izay mifanohatra amin'ny lalàna sy ny am'to hoe faendrena sy ny fanajana izay le hoe fahaleovatena ny ACC sy ny seny izay fa izy no nylaza fa 9 no azony de ay zany le izy de iverenako le maka am'izao fotoana zao tenytsika ihany ko tsipiny namana faniry zay inona ny fanampiny ho tombotsoany firenena tamin'io efa netitsika teto zay dia rehefa mifanakalo renseignement sy information vaovao mombamomba na orinasa mety ho malagasy io mety le multinational ireny io zany hoe manana rantsana rehetra manerany Madagasikara reny le goaibe io zy ny namana izay dia tsy misy hafa mitsoka itsony fa mifanome ny any Maurice mame vavaon'ny Madagasikara raha misy orinasa malagasy any ny any la Frantsa torak' zany ihany ko de misy fifanakalozany eo am'le firenena 100 mahery reo a ny amin'ny hoe ity a manana compte any banque toy izao ity a napidibola tato toy izao a nefa mahagaga fa to tsy nandohetra tany aminareo de tsy afa mitsoka tsona ireo le hoe mpandika lalàna sy amin'ny lafiny araketra ary ny tombony anankiray ihany ko de ho ana firenena vitsivitsy ao ny Afrika Atsimo ao ny Ouganda ao ny Nigeria sy ny sisa tsy mbola nisy akory ilay fitakina fa vonanao soni ireo firenena ireo a de tonga dia tsy niterena akory na voatery akolaka ireo mpandraraha izay mpitsoka etra tonga de nandrotsaka ary niditra tany am'kitapombola mpanjakanreo tany sainao zay rehefa aveo satria mihina fa manana an'izay a atotanisy zay a namana faniry ny fanontaniana mipetraka ary dia hoe naninona satria meno an'ty miara-manonjy ty ihany ny mpitondra zay nge le hoe tsy tsikera-botolo le hoe tsika eto hoe misy tena hoe mifanehoana fitiava-tanyrazana ary fanampinanareo mpitondra fa ianareo mahalalay finosana indraindray mampametra mpanontaniana anay hoe fa naninona ny tsorosoana le izy eny ara de nrosotsika le izy fa mihina fa manana n'lay daty zay namana faniry hoe natsipitsika teto ny ady hevitra natositsika teto ny antso tam'y fitondram-panjakana hoe fa maninonametsika ny resaka volanametsika ny resaka de volana jona no nandray fanapaha-kevitra ny conseil des ministres hoe atao le accord de signature hanao siny Madagasikara zay anao signature an'le convention na le accord io Madagasikara dia eny ara ianytika ihany keo le izy nanao sini tokoa ara nanaovany sini raha tsy diso raha ivolana taorianan'izay taorianan'le conseil des ministres de nande tany ny tompona andraikitry ny etra maromaro izy tamy fa tsy de idiratsika ny am'izay de nataony sini zao ara ny fanontaniana mipetraka ary ny mpiaino ajaina amin'ny mahasolom-bavambahoaka satria nahita ny ady hevitra zay nandritry ny reny ady hevitra sy ny asam-bao miera nandritry ny reny ady hevitra amin'ny tam'zany mbola volavolan-dalàna moa izy fa zao izay fa lalàna resaka lalàna mifeny tetibola ireny hatram'izao tsika miteny izao dia mbola tsy nakatoavina na nampandalovina teny anivon'ny antemera-pirenena izany sonina ataotsika am'le fifanarahany iraisam-pirenena io ho ratifiena tokony ho ratifiena ny fitena azy am'teny frantsay na hoe ampandalovina eny ho ankatoavina eny amin'ny antemera-pirenena satria misy accord de signature misy signature natao zany teo miseritra raisam-pirenena de tsy maintsy ratifiena iny zay zany ny voafaritry ny lalàna fa rehefa tsy ratifiena le izy de tsy manan-kery a
tsy en vigueur zany a tsy afaka ampiarina dia mitovy amin'ny tsy nanao a rehefa tsy ny ratifiena izany zao anefa tao anatin'zay rehetrarehetray a raha vao tapa-kevitra tany anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny mpitondra fanjakana nandray ny fanapa-kevitra fa anao lay soni an'lay convention na le accord le traité ny fitondram-panjakana malagasy dia nanao fanambarana nanao publication inona ny publication nataony manao toy izao hoe tsy matahotra mangarahara ny fitondram-panjakana malagasy matoa samy roso a am'izany fanaovatsiny mba ahafahany rehetra miaraka ahafahan'ny firenena malagasy mifanakalo vaovao a mahakasika an'ireo orinasa rehetra misy ao amin'ny fireneny a de toy izany koa ny any amin'ny fireneka fa dia tsy afaka mitsoaka itsony zany tsy afa miala am resaka hoe raha miresaka évasion fiscale tsika na hoe fitsoahana raketra zany asa mora madika azy fa ialako tsiny a dia zay ho araky ny teniko teo asa ny hevitra namana faniry am'izay hoe naninona rano tsy ny ratifiena ary efa nyresahanay zay tao anivon'ny conférence des présidents zay natrehanay satria amin'ny mafilo mivondrona parlementaire ny tena dia manatrika izany fivorin'ny conférence am'lay atao hoe conférence des présidents zany tsy nataony iaho nefa nisy fotoana nalalaka tena nisy ny fotoana nalalaka afaka anampidirana an'zany fa dia natsipy moa zany a de ohatra ny rano a natondraka teny an-damosingana fanodina fanina misy zavatra zany eo ambadika ka asa manahoana ny hevitra namana faniry am'izay hoe mino fa manana ao ambara mihitsy namana faniry mahakasika an'izay a tsy fandefasana an'zany teo a nefa nanam-potoana ho iaho a nanaovana nanatanterahana zany ratification zany a ny teny anivony antemera-pirenena namana faniry ny tena marina zany a nanomboka tany amin'ny taona 17 tany Madagasikara no mpikambana atao anatin'le forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements fiscaux zay zany le izy de natao ny ezaka maro be ary nisy fionana samy hafa zay a teo amban'ny fitarian'ny OCDE zany rafitra iraisam-pirenena izy io zay a anatin'ny tontolo ketra iraisam-pirenena fa iteny amintsika fotsiny zany zay satria itsika manko zatra n'le manenjika leto an-tanàna am'le karazan-ketra madinidinika letra zatra raisitsika zany de hoe etra am'lay 20 000 ariary 30 000 ariary de raha lasa ngezangeza le izy de misy an'le redressement fiscal rehefa après un contrôle fiscal après le contrôle fiscal satria ino moa zany a dia tokony misy foana le déclaration ataona entreprise ndraindray na ataona olona zay a manana orinasa zany tsy maintsy atao ka rehefa tsy manao de tsy maintsy misy ny contrôle fiscal de ino no mivadika am'le redressement rehefa aveo tsy hidirako iny zany fa ity zany de zao betsaka no mitsoka etra ka rehefa mpikambanytsika nanao sinitsika ao anatin'ity convention multilatérale ty anatin'le maka dikan'izay mahazo ny renseignement fiscal rehetrarehetritsika na renseignement fiscaux manerana izao tontolo zao am'ireo pays membre zany zay sady nanao sini no ny ratifia azy araky ny teny député fetra fa tsika mbola tsy ny ratifiana fa ohatra zao ny tombontsoa efa azo ny Afrika Atsimo fo vata amin'ny voananao sini 1 milliard 500 millions de dollars no azo ny Afrika Atsimo tsofoka avy atrany ho an'ny Nigeria dia 82 millions de dollars ny resaka eto a fa sy tariary Ouganda de 14 millions de dollars Tunisie 2 millions de dollars Togo 1 million de dollars ny azony zany zany avy atrany de misy vola mitsofoka ao satria misy renseignement be da be miainga am'izay tontolo zay dikan'izay zany tsy isany olany andro tsika marina fa manao recouvrement le volam-panjakana satria ny atao hoe volam-panjakana tena ho kirakirainy de fisian'ilay etra miodina na amin'ny alalan'ny etro na amin'ny alalan'ny habatsiranana taxe izy raha eny anivon'ny seranana misy TVA ihany misy TVA fa raha ohatra indray izy raha miresaka indray tsika hoe doanina am'le asany de fady seranana zay aloha aloha resantsika keletra zay ihany de tsy fampianatra agrégé en droit tsika tenenina am'zany de zao le fanjakana mandoalika tsy manam-bola etseroa ty zany raha tokony nanao an'le soni de tonga de ratification nisy tombotsoa azo n'le firenena malagasy fa very volotsika zao efa nisy ady hevitra ray zao ara mbola mipetraka fanontaniana ohatra ndray aiza ny risy torina ny ambato vy miteny kely an'zany satria misy vaovao miodina ny fantatro nakaiza ny vola ny fer 2019 2021 2022 nomenan'izy ireo ahoany vola tenen'ny inspection générale de l'état io hoe 52 milliards d'ariary nisy nanodina ahoana ny
tatitra amin'ny audit matetika satria tsy maintsy manao rapport annuel ny cour de compte manara-maso ny volam-panjakana zay nisy fanodikodonana souption na suspicion ihany ko afaka ilazana azy ny amin'ny volam-panjakana tamin'ny covid-19 ary tateorina mbola misy hoe vola marobe vola minina tokony hiditra fa tsy minina de aizy ianao no titrosina amin'ny tany de ty zao santiona metsika sa ve matahotra ho traingo eo daholy ny fitsoaraketra ry be palitao ry be atoka ry be kibo ry manina jet privé sy ny sisa ry be volamena de ry be volamena de tsy mety ratifie ty fa moda hoe zay tsy matahotra matona anao siny fa tsy miatra l izy avigero izy tsy misy l izy tsy misy 0/10 zay mihitsy raha ohatra ka tsy ratifiena l izy eo anivon'ny assemblée nationale satria izay ny endrik'ilay hoe état de droit tsy maintsy mandalo ratification rehefa misy lafinjavatra ifanarahana eo amin'ny sehatra iraisam-pineny député fetra nanambafizako an'izy teo misaotra ny namana faniriny am'izay fa dia mino fa voaray ntsika mpiaino izay ary voaray ny mpitondra fanjakana ihany ko eny mety tsy mahiteny gasy agnamba an'ireo le mpiaramimbonantika sy ireo manana masovo aty fa de mba mangataka aminareo mba ho adika anareo amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy mba ho rendry zareo zany ianareo mpiasa eny anivony reny maso ivoa sy organisme isan-karazany misy manana soloteny eto amintsika ireny afatarany reny zao eny fa fantany any neny fanaonreo fa tsy mila ambara fa dia tsetsetsatetsatsiaritra fa de zao amin'ny fotoana indrindrandrindra iariariny tsy fanana ny fitondram-panjakana vola satria fa tsy matoky azy ny mpamatsy vola nefa ny akamaroan'ny vola ampiasaitsika eto de amin'ny alalan'ny fanampiana ny teti-bola 800 mahery de avy any amin'ny mpiaramimbonantoka ka dia zay ngamany amin'ny namana fitsy manana loha hevitra maromaro isika mbola resahana eto ny fotoana mandeha de zahana tsinjarainy zany ka dia mino isika fa voarainy zay fa mbola ho averytsika eto ihany raha ilaina satria nisy ohatra ny Afrika Atsimo sy ny Ouganda teo Nigeria Togo sy ny Tunisie izay hoe averiko indray mandeha vao nanao sini ireo firenena ireo nanapa-kevitra ny anao sini zany traité na accord na convention izany amin'ny fifanankalozam-baovao araketra dia ny azakazaka nanatona ny sambandrarahany etrany ireo mpandraraha zay mpitsoka etra nandrotsaka vola ary nampitombo nanampy nahazo oxygène ny kitapom-bola mpanjakana tany am'ireo firenena fa maninany atsika no tsy ny ratifieny zany atsika rehetra no mamaly ny fanontaniana eny ary resaka etra ihany ty de vitefetra asa hoe inona koa ary na tonga nyty adevitsika amy rahalahy ty député resaka etra satria ohatra mahita vetsika fa marary loatra le firenena de mieritreritsika hoe mamesy papitsika hoe reto aneny vola tokony azo ny fitondram-panjakana fa verivery fotsiny akoatry ny vola odina akoatry ny corruption teneny tonton mota teo zany etseroa de misy vola very be da be zay tokony hiditra Madagasikara zany fa ity adevitra resahantsika ty de mila manongila tsofina tsara mihitsy ny rehetra menao an'izy ty mila manongila tsofina tsara mihitsy indrindra ny fitondram-panjakana satria rehefa nikarokarokatsika député fetra ary rehefa nandinidinika sy nandalindalitsika de ohatra ny mahita zavatra tsy milamitsika ao anatin'le teti-bolam-panjakana ny antony mahatonga atsika amin'ny teny an'izany de zao adidin'ny fanjakana no mikaroka vola zay fantatra mazava ho azy fa amin'ny alalan'ny etra samihafa no vola miditra amin'ny fitondram-panjakana fa eo ihany ko zany le fanampiana avy any ivelany fa rehefa mandinika tsika tohatry ny misy fandaminana rijateny hafahafa ao anatin'lay lalàna amin'ny teti-bola satria misy fanamboarana texte samihafa moa tsy maintsy miaraka amin'ny teti-bola iny foana hoe reto indray ny texte mifanaraka an'izany na ny lalàna mifanaraka an'izany ny lolo fa loi organique tsy miova mihitsiny fa iny efa loi organique fa ny teti-bola dia tsy maintsy mifanaraka amin'ilay lolo fa kanefa kosa misy io fomba fandrindrana fa gagitsika rehefa nikarokaroka député fetra hoe ny TVA 20% de misy fanesorana 2% be izao alefa makany amin'ny tontolon'ny etra na ny direction ny etra amin'ny akabeany zany 2% zany de lasa indemnité lasa allocation d'indemnité allocation d'indemnité fa tonga de tsorintsika fotsiny hoe indemnité le izy tambo-karama ho amin'ny personnel ao anivon'ny impôt direction générale des impôts TVA 20% vola-panjakana impôt d'état tsy tokony kitihana tsy tokony
misamatsamana tsy tokony atao zaramata fa any asorana 2% nefa zay alefa makany amy DGI de ministra hono ny tompona andraikitra amin'io ary afaka midélégé am'zany amy fanapaha-kevitro raisana am'zany makany amin'ny DGI fa io ny apetratsika nyfantinindra de zao kopakisasahany aimposiny doanina ve io sa amin'ny imporery fa mampametra-pantanina izy député fetra de hoe naninona naka zany fanapaha-kevitra satria raha ny fantatsika tsy tokony okitehana mihitsy an'ny fanjakana TVA 20% madiodio an'ny fanjakana fa naninona nisy an'ilay fikitihana ary nakana an'le 2% efa vola be ne zany fo resahantsika moa rehefa avy eo député fetra hoe firy ny prévision na impôt ny TVA mo marimarina kokoa am'ty taonty fa miveriko fa manakambara momba zay anao misaotra faniry mitondra an'izay fampidiran'izay dia marina tokoa ny voalazan'ny faniry ary mangataka amintsika anaraka anongila tsofina tsara hoy namana teo zandrolahy teo ny am'izay hoe inona ny zava-doza tao anatiny iny lalàna ny feny teti-bola 3 zay lolanina ray volana mahery kely zay lasa tena nivo ny antemeram-pirenena voalohany indrindra aloha dia mety mametra-panontaniana ianareo mpanaraka ny fandarana sy ny mpanara-baovao ny hoe maninona ianareo zao vao miteny izany ny antony de maro ray aloha voalohany indrindra dia raha ohatra iny atota-taratasy rehetra mahakasika niny tamimbola izy volavolan-dalàna miaraka am'ireo document anexa rehetra fanampin'ireo a dia misy 1000 page mahery misy ho iaho a arivo pejy mahery firy andro no nomenanay io moa zany efa adievitra nisy foana teo anivony antemeram-pirenena hoe mba ataovy tonga ara-potoana re reo atota-taratasy reo a fa tsy misy olona mandainga zay milaza hoe nahavaky an'io a amin'ny atsipriany a arivo pejy mahery raha izay aloha 2 andro sy tapany nomenanay a 3 andro raha be indrindra zay aloha antony voalohany ny faharoa ihany koa ny eritreritra tonga de andingana kely ahako ny eritreritra izahay fa mbola misy ao le ACC misy reo mpanolotsaina ambonina au conseiller ao anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay mpiambina ny aminy hoe mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ve ny fandaniana sy zay tinapaka tena anivon'ny antemeram-pirenena sy ny antemeran-doolona tsy zay le izy tonga de mamaly an'ilay izy hoe tsy zay le izy satria nanantena ho a izahay nandrasana ihany koa torak' zany ihany koa ny ratification teo a mbola tafiditra tao anatin'izay hoe mbola mba andray andraiky ve ilay ACC le fitsarana avy momba lalam-pandrenana sa anao tony solombavam-bahoaka indrindrandrindra ny avy amin'ny vondrona fa misy kosa za tsy teneny rehetra ny ao fa ny akamarony aloha indrindra ny avy amin'ny vovonana manohana ny filoam-pirenena dia ny tena haindrareo a de ny manangatanana fa ho hitatsika eo ny toyany a fa atsangano aloha ny tanana de ho hita eo ary mitodika amin'ny ACC ihany koa diso fanantenana tanteraka ny mpanara-baovao nanantena ny natena nanirina ny nampivandravandra fa nahagaga hoe tsy voatery agrégé en droit na agrégé en finance publique amin'ny hoe manana agrégation zany amina lalàna amin'ny resaka teti-bola na lalàna amin'ny resaka hoe teti-bola mpanjakana fitantanambola mpanjakana vo afaka hiteny ary tsy fantatra ihany koa mampatsiahy fotsiny izahay eto amin'ny miara-manonja MBS manao hoe lay fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana no iateo natenay na anirina nefa nampifandravandra maninona no miteny izany izahay ny eritreretinay fa ahita ary atsapa ary tsy zay a fa efa nanao fanamariana ho iato izahay tany anivony asam-bomiera mahakasika an'izany rehetrarehetra any a fa nodina fanina nodina tsy eno ary mbola misy fanampiny anankiray ihany koa izay mbola nandisy fanantenana ny fihetsiky ny ACC mitovy amin'ny solombavam-baoaka ny teneniko teo hoe manangatanana ny ainy fa sanatria toy ny manao sinia no ainy lay ACC misy an'lay anankiray zany koa fa iverenako rehefa avy eo zay mahakasika ny teti-bola zay a tafiditra tao ihany moa mahakasika an'lay hoe sekoly enseignement privé sekoly tsy miankina izay a tsy angalana etra izay efa manitsakitsaka ny fitoviana manitsakitsaka ny voafaritra ny lalam-pandrenana le hoe école confessionnelle inona moa école confessionnelle
intéressena désintéressé tsy tena zay ny tiako atongavana fa hoe ny enseignement privé amin'ny akapopenina ny fampianarana tsy miakina rehetra navahana tao ny sekolim-pinoana amin'ny hoe tsy fandoavaketra nefa mitovy a ny voafaritra ny lalam-pandrenana ho an'ny rehetra dia mibénéficie régime fiscal mitovy a ireo rehetra eo tsy zay nefa nytapaka atao anivon'ny antemeram-pirenena fa nomena tombony a ny école confessionnelle de eo mahagaga satria nyresahanay hoy za teo zay ary na tsidika na solom-bavamboaka anankiray a tsy zato anivony tika Madagasikara fa nyresahanay ihany ko teto anivony antoko tika Madagasikara zay na hoe ny solom-bavamboaka tika Madagasikara fa tsy noenona de tafaresaka ary izay tamina tompona andraikitra manam-pahaizana hoy aho mahakasika ny etra dia nyresahanay tamin'izay zavatray a teo anjorony teo manao hoe fa ahoana mahakasika an'ity hoe fanavahana amin'ny resaka etry ity de zao ny navaliny diso izahay diso izahay a fa tsy afa manao nininina itsony izay teknisianina avy any amin'ny ministera tsy afaka manovany fa ianareo ny tondra fanovana amendement amin'io a de izay a no tsy maintsy atao izy tsy maintsy hoy izy a inona nefa ny zavanisy narosinay le izy a fa antso anefitra ny nataonay zay le hoe didijado ny maro anisany ny tranga tao tsy nasinasirana kely varavety a nefa zavatra mitombona loatra ary nekeno iaho ny reconnaître lay tompona andraikitra ambony tao anivon'ny sampana raha nyetra ministera io fa tena tsy mety mariny ty zay zany ny tiako atongavana fotsiny dia ohatraohatr' zay zany ry vahoaka ohatr'zay ry mpanaraka ny miaramonjy toy izay ny fomba fiasan'ny reto androm-panjakana ny teknisianina eto amintsika satria mena ambany mena dia mibaiko ny teknisianina mieritreritra manam-pahaizana noho ny rehetra de manao tao foana de iverenako ny zavatra teny zavadoza olona zavadoza be noho izay zavatra anankiray zay a ny tenenina manafaniry teo inona lizy mahakasika ny resaka TVA ny TVA de tsara ho fantatry ny rehetra fa mampiditra izany a na ny eo anivon'ny direction générale ny impôt ny eo amin'ny sampana raha ny etra sy ny fadijeranana fadijeranana ihany koa dia manao an'lay atao hoe encaissement na TVA nahagaga tam'lay resaka nataon'ny faniry teo ary tiany ho reny rehetra ty zavatra rehetra ty araky ny tena teo manongolana sofina tsara fanontaniana mipetraka de manao hoe maninona le fiteny azy amin'ny teny frantsay moa zany misy le atao hoe principe de non affectation misy an'izay le atao hoe principe de non affectation efa voatsinjary hoe ity makany tao anatin'io lalàna amin'ny feniteti-bolo io ity makany amin'ny ministera-ny kolotsaina ity makany amin'ny ministera ny fahasalamana ity makany amin'ny ministera ny fanabeazana fa tsy misy mihitsy ary tsy azo atao fa fady ny mandroka toy izao sy ny mamaritra hoe ity ho alainay inona le zavatra misy tao anatin'lay lalàna amin'ny feniteti-bolo io ary nefa tsy niteny ho iaho teo tsy niteny a efa promulgué lalàna io a efa lalàna io tsy hitan'le HCCV satratra nitsindry ve izy sa tsy fantatra na ninona izy ny tsy niteny zay nge le tsy atoko isanay anareo raha ohatra ka miverina any amin'ny resaka fifidianana izay miariary toy ny vaikandro ny andro a izay ny andro izay hoe andraina andraikitrareo ve nareo fa tena mifanaraka amin'ny lalam-panorenana marina ve tsy mandika ny lalam-panorenana sy voafaritra tao ve io lalàna amin'ny feniteti-bola sy zay voarakitra tao anatiny tao ory HCC mandika ary misy tsy zara mira tsy zara aradrariny zavatra tsy azo atao no nataotao a nefa de nekenareo a le lalàna dia lazainareo fa conforme amin'ny constitution zao le izy atsipriany idirantsika am'izay firy ny tombana ohatran'izy ny TVA tombana neritreretina ho ampidirina tao anatin'zany lalàna amin'ny feniteti-bolo zany 1660 milliards ariary a TVA io 1663 milliards d'ariary exactement zany plus exactement na hoe marimarina mihitsy zany zay zany ny tombana fa TVA ho ampidirina ao amin'ny kitapom-bola-panjakana misy maromaro izao misy etra isatsokajiny ao misy resaka impôt amin'ny revenu misy impôt amin'ny isaka hoe vola miditra amin'ny resaka plus value amin'ny resaka varotra sy sy fa izao io no ambony indrindra de iverenako zay rehefa ve maninona n'io ny ambony indrindra zay zany le tombana aloha mety ohatra keliny io mety ho latsaka keliny io satria amin'ny mahatomba anazy a dia io zany ny voasoratra hoe 1663 milliards izy namana faniry sora anazy am'izay précision ny men'zay fa ny javadoza araky ny teniny tany am-boalohany a dia nametraka
ilay lalàna mifeny teti-bola hoe ny roa isan-jato nylay 1600 na hoe ny 2% nlay 1663 milliard ariary a dia ho avadika ho atao tsy ho avadika fa alefa ho atao a allocation d'indemnité na hoe tambo-karama ho an'ny mpiasan'ny etra tonga de midika ianareo zay mety mipetraka mifanontany hoe fanahoana ary ny sampandrarany etra rery no isitraka izany marobe nge ny tsy hampiady anareo akory ny tanjonay fa ray aloha fa misy le hoe tsy ara-dalàna le zavatra tsy araky ny lalàna tsy araky ny principe tsy araky ny règle fondamental tsy araky ny principe fondamentaux amina resaka droit budgétaire amy resaka finance publique fa efa mandika fa izao ihany ko fanampin'izay dia nalaina ho any 2% na ny roa isan-jato 1663 milliard atao zaramanta ozy namana faniry teo lo zany e zany dia mba ahoana moa reo mpiasa-panjakana hafa tsy hampiady anareo ho ihany teniko fa maro loatra le baranany maro loatra le kitrano an-trano maro loatra le tsoatako na tsy fahaiza manao tsy haitsony mihitsy na inona le antony fanjava misy a dia hitsakitsahana bafoe tanteraka hitsakitsahana tanteraka le atao hoe règle le atao hoe principe fondamentaux na makasika ny resaka droit budgétaire sy resaka fitantanana ny volam-panjakana volam-bahoaka namana fanizy raha ohatra misy fanampiny azonao tiako anampiana kely an'izay député fetra zany raha raisitsika zany le roa isan-jato le tonga de lasany eo anivon'ny impôt io zany raha 1663 milliards d'ariary le prévision ny receteny TVA prévision ny receteny TVA mihoatra tsy ferana fa prévision ny receteny TVA 2023 2% zany 32 milliards d'ariary 33 milliards virgule 33 milliards d'ariary 2% tonga de makato amin'ny DGI direction générale des impôts ifampizarany reo mpiasa rehetrarehetra zany firy zareo toatra ny onenelany 500 sy 4 arivo misy 3 arivo eo 2000 entre 2-3000 any hoany angambany ny personnel ny impôt de ataonareo ny kajy nefa reo efa manana avantage aky hatram'izay mihoatra noho ny mihoatra no mpiasa-panjakana hafa zay nge le manahirana eto Madagasikara e mahatonga ny rehetra hoe meo statut unique mihitsiny a particulier sy any manana ny le mpiasa-panjakana mba hitovy daholo eny e mety tsy hitovy nge par rapport ny hoe fianarana natao zay diplôma sy ny sisy ohatratran'izany fa le zavatra ohatran'izany manahirana dia raha angataka zany zao ny eo anivon'ny fampianarana satria kely karama frame kely karama ohatra mpiasa-panjakana mpampianatra de mba ahoana ny fomba fijery eo anatin'izay io ane impôt d'état e ny TVA 20% zay mitsofoka en caisse de l'état tsy tokony kitikitihan zany fady zany ny tenenantsika lizy hoe fasahina mihoatra n'iny ary raha ny tenin'ny ACC député fetra teo de ozy tsika hoe ny ACC de manao contrôle na constitutionnalité hoe miconforme en constitution ty zavatra ty izao zavatra ao ve miconforme na constitution satria ny ahafahana maome an'le TVA de avy any am'ireo entreprise collecteny ka ity 2% lay encaissé lay vola zay ampidirina tena grave ty situation ty ary maninona ny tonga amina trangan-javatra ohatran'izao eto Madagasikara mampisy fiangarana eo amin'ny samy mpiasa zany tsy hitany teo anivon'ny fitsarana ve zany ary sûrement aloha zany tsy ho hitan'ireo solombamboaka makianangatanana satria tsy anana fotoana makina an'le arivo pejy izy fa alefa asa lesy fa tsisy problème zany fa efa mazava zany teny ministre zany ny taux de croissance 4,22% zany tratrarintsika bon de ny taux d'inflation 8% zany ya de ohatra ina prévision 14 000 milliards d'ariary 70 000 milliards de FMG zany eny tsy manino zany fa ozy baina hoe lanio fa za discuter lisa fa mamoaka an'io amin'ny ordonnance manahirana so de ho tezitra amitsika eo ndray bailleur aingakaingana adiny ray mandany teti-bolam-panjakana tsy mahay mamakory le solombamboaka alatsiny alatsiny de zay any atsika ndray tena miasa mafy ary tsy akipetraka mihitsiny solomamboaka tiako Madagasikara sy ny namana sasany misy tena miezaka misy tena solomamboaka tena saroto mihitsy fa misy le hoe ajakany tanana sady efa mitady ho regniko izy miandry le garde d'accord manatitra pijana manatitra sandwich fa tsy fatany hoe inona le zavatra manahirana amina situation ohatran'izao
de zay zany le antony mahatonga atsika le amin'ny teny hoe am'le raha mba misy fanjakana eto tompoko de tokony mba hafantatra be ny any fa misy zavatra tena mba tsy ara-dalàna tsy mety ary tokony hiresahana eto vola tokony hiditra volam-panjakana lasa ny aposiny hafa zany hoe no manana foana mahazo tombo foana mihoatra andreo mpiasa-panjakana zay mba tokony heverina fa mba hisitraka an'izay tokony anjarana misy nge adana atao tany aloha tany statut général de fonctionnaire misy koa ny ataovy le grille indiciaire unique be da be zany fomba iresahana azy fa zao kosa tsy hoe hialina ny efa azo ny afo tsy any ny adevitsika député fety fositsika hoe fa maninona ny kitihana zay efa tokony anjara ny fanjakana 20% de namboamboarina indray de ny kitihana le 2% makany an'le direction générale ny impôt zay ny problème atsika député fetra marina zay ary io a zavatra efa voaomana io ary tsy resaka tsony zay fa miteny ate hoe tsy ara-dalàna io misy an'le principe de non affectation fa nyloza ao anatiny le de ny fidina izay tena manana sorabola be indrindra namana faniry raha araky ny analyse zay nataonay hoe tiany be indrindra ato anatiny reto vola mety ho ampidiriny reto a dia ny TVA io 1663 milliards ozy izy namana faniry teo fa ny sisange 1300 sasany 75 sasany 45 sasany raha 7 milliards fa ny fidindry zareo mihitsy zay namolavolona nio teti-bola 324 hoe ato am'ty tsika no aka 2 isanjato loza nisy antony teo fa mafisiky indray mandeha fa tsy te hiady aminareo izay zanaka mpiasa-panjakana atao ministerany fitantanam-bola ny tenanay tsy mialina mihitsy sanatra iny vava ialana tsiny aminareo direction générale tsy zay mihitsy a fa ny ACC ho ihany nandrasanay hoe izy ny ray aman-dreny izy ny mpiambina fa dia na tsy hainareo le asanareo na anareo ny terena hoe tsy ilaina miteniteny eo a fa aloha io andeha tony tany am'tsangatanana tany amin'ny antemera-pirenena tena nao soni anareo de vita fa izao a ametrahanay fanotaninareo natao hoe didy tsy azo ivalozana aza ny didy zay avoaka anareo tsy manaka nanay atao miara-manonja na ny mpamakafako io na ny mpanao gazety na iza mba haneo ihany ko ny hevitray manoloana zany hoe zava-doza nataonareo zany zava-doza ho iaho na tsy azo ivalozana ho iateo dia anjaratsika mpanara-bao avao no amiteny isika na ianareo manam-pahaizana amy resaka fitantanam-bola-panjakana ianareo amy resaka fitantanana raha-panjakana amin'ny akapobeny ianareo mahay ny resaka lalàna momba ny teti-bola ianareo mpahay lalàna mitenena re tsy voatery agrégé en droit o zay teo na agrégé en finance publique hoe zay ny zava-doza nataony rehetrarehetra taony antemera-pirenena taony ACC ao moa zany mazava ho azy ny mpanatanteraka zay tompony reny volavolan-dalàna tam'ireny fotoana fa lasa lalàna izy am'zao fotoana zao mitenena re ianareo a ary manay ho hevitra ianareo manahoana ny hevitrareo manoloana zany ny amin'ny fampianarana izay hita fa tena adino ny any anivon'ny fahasalamana ministera resahako anisan'ny tena natao kilabao natao tsinitsinina fa tsy mety io asa ve mifandrikiry zareo fanotanina mipetraka amin'ny mampanohatra fa nefa mpanohatra zay resy lahatra am'izao fotoana zao fa akafahefana amin'ny alala amin'ny fifidianana amin'ny fifidianana maro zay fandimby manaraka eo manao hoe mety hoditrakondro ve io ho atsipy am'izay olona andimby an'andriamatoandro rajoelona satria ian'andriamatoandro rajoelona de efa raha malala fa na isy mazia rao a nanao mazia na isy fahagagana tsy ho lany tsony a zany hoe filoam-pireneny zany a manoloana an'izao le hoe fahoriana sy zavatra rehetra marobe tsy valaparako tsony ny amin'iny a dia amena hoditrakondro satria ny droit ki matetika tsy hoe matetika fa izay mihitsy tsy anaiky mihitsy hoe zo efa nsitrahanay efa aky de ovanareo rehefa aveo nefa zavatra tsy ara-dalàna ialana tsiny fa raha ohatra moa jereny zany zavatra any a de fa ialana tsiny melosaty fa mety ho avy ny fotoana ny arina any namana faniry ho an'izay mpitondra mety andimby eo hoe tato kosa misy tena mifanohatra amy lalam-panorena andrao a tena tsy maintsy averina amy loniny a de ialana tsiny aminareo zay saika nisitraka an'le izy a fa rehefa tsy azo atao kosa de tsy azo atao a satria tokony hitovy ny fitantanana sy ny fijerena ny samy mpiasa-panjakana indrindrandrindra ny samy mampiditra TVA satria TVA moa ny resahantsika teo namana faniry dia ndaratsika tsirairay no mieritreritra satria zay le tiana hoe nano ngilaninareo sofina fa mbola misy fanampiny atsipiriany kokoa hoentina eto a
amin'ny fotoana manaraka mbola mety anapinina ny anapiko alisy fotsiny de hoe ny code général des impôts a de mazava ho azy a misy ny code des impôts de misy ny code de procédure fiscale zany le éclateny moa iny le zaraindroa le izy am'le code général des impôts zany miezaka mampita tsikelikely amitsika zay fa tsy hoe andrano de andrano de fantatsika izy fa zavatra tsara ho fantatra fotsiny de hoe ny recette affecté de fa zay zany io zavatra hitatsika io zany hoe miviole an'le nitenen'ny député fetra telo hoe principe de non affectation fa raha mijery an'ity zany tsika de zao nalefany le vola zay tokony tsy hokitiana mihitsy ny volam-panjakana rehefa hoe TVA 20% de 20% iny ary le izy de zao am'le vola encaissé a lasa indemnité le izy loza lasa indemnité le izy fa tsy hoe zavatra fa tompoko de ahoana moa no hoe misy sokajy anankiray misitraka amin'ny alalan'le TVA tonga de hoe indemnité atao am'lay sokajy ray ty le izy am'le volam-panjakana nefa samy mapiditra TVA samy mapiditra na faditserana anary faditseranana amin'ny importation dia mapiditra manahirana TVA mitovy a fampidirana TVA ataony direction générale des impôts de eo ianareo fa nahazo vavao anareo de ny olana zay de zao lasa misy manka gagné le volam-panjakana na tiana na tsy tiana satria au lieu de 20% madidio le izy de lasa 18% zay nge le olana député fetra ao zany efa misy gap be da be ao fa mbola misy any le izy tranga hitatsika moa zany de tsy maintsy resantsika fa iezaka hitondra an'ilay tsika amin'ny herina par rapport am'izay zavatra indray hoe zao ndray koa mbola fanampim-baovao hanamafisatsika am'ty adevitra ity fa mampalahelo a de zao raha ho avy zao ny anivo mifanabiazana mba hiteny koa nareo mahazo TVA 0% zay maro anisako nge mpampianatra e mameo 4 mameo 4% zay na 3% amin'io koa lasa zaramata le TVA ary ny any amin'ny fitaterana ny any zay amin'ny fahasalamana personnel la santé mba meo 3 koa zay de ataovy plus fa tapitra zany TVA 20 io a raha samy amaritra ohatrany hoe tsatsaingo ka mialatsiny fanifa miteny faniry hoe raha 2 zany ho an'ny DGI a de hiteny koa ny douane samy mapilitsika dia zay ary teo kosa ny ohatra noho ny prévision volana ampidirinay tamy 2020 sy 2020 ny anay koa zany meo 2 koa zay 4 zay a zany ara mbola imposte douane zany resantsika zany fa raha mandeha lavitra kokoa nge tsika amin'ny finance mbola misy ny resaka économie mbola misy ny ao amin'ny trésor mbola misy ny budget mbola tantara mangandray mibarity samy mbola mba maka kely daoly tapitra zany le TVA lozy ty loza tsisy ohatra ty fa de zay ny amin'iny namana faniry ngamany fa misy devitra hafa ndray tsika aloha satria maraparanantsika sy ho tapitra mihitsy ty fa tena hoentsika raha ilaina ary mihina fa ilaina amin'ny fotoana ifakahitantsika sy arahantsika amin'ny rahalahy na mety afaka aneo hevitra manoloana an'izay keo reo solom-bava-bahoaka manana amin'ny maizy azy tiky Madagasikara zay isaorako eto mihitsy isaorako amin'ny anarana mivondrona parlementaire ty many hoe nandray anjara mavitrika tam'izany ady hevitra rehetra zany a ny solom-bava-bahoaka tiky Madagasikara ankasitrahana fa raha mba toy izany daholo toy izany avokoa ny solom-bava-bahoaka niova na nytoetsaina mety niova hatramin'ny fari-piainana niova amin'ny akapobeny mihitsy a zany fomba fitantanana ny fireneny zany a satria solom-bava-bahoaka tonga saina mandray andraikitra tia tanyrazana fa tsy mpanangatanana fotsiny a ny anivony zany antemera pireneny zany nideratsika ngamba député fetra maraparanantsika azy vaovao samy hafa ny resaka nenevony fokotany ny resaka lisy-pifidiana satria nalefa anay teo moa zany fanambarana nataon'ny fluencenita amin'ny herinandro ny amin'ny hoe ny raiky amin'ny 30 janoary de ny fanatonany reo mpanisa-pifidy eny amin'ny fokotany ny tapitra fa zay efa nisy fandraisana ndraikitra nyraisin'ny CLR moa zany le comité local de recensement électoral fa mifanatona ny vahoaka ny fokotany manomboka am'ty androany alarobia le ao am'le miara-manonjy ao fa alo hoe talata voalohany volana febroary tsy talata fa alarobia androany de androany alarobia zany a voalohany volana febroary ho atsika mbola tsy tafiditra ny anarantsika mandehana any fokotany araky ny teny fluenceny fa zao tokony hipetraka any fokotany tompoko reo a carte zany ina moa zany carnet ahafahana manolotra anany efa nalefatsika teo iny interview iny tsara mba resana satria misy vaovao samy hafa koa mba resadresana ny vofokotany encouragena mpitratroka rehetrarehetra député fetra sy ireo everina fa olo-pirenena te andray andraikitra ho an'ty Madagasikara ty marina de marina tokoa zany voalazany namana faniry zay a ary teto mantsy ny olana dia ny olana teto amin'ity fireneny ity hatramin'ny idirany reto TGV reto teto amin'ny fitondrana
dia ny nararotiny nambabona ny fon'ny vahoaka sy nandrendrehana saim-bahoaka mahakasika an'izay le resaka hoe io serasera sy fahaizany ny feny serasera io tonga saina nefa mivoaka am'izao fotoana zao hoe ay mivava fotsiny ny betsaka ny resaka mibobaka fa tsy nisy ny vadika ho asy zany rehetrarehetra zany dia akoatr'izay zany ny fandikana lalàna lalam-panondrenana lalàna tsotra tsy resahana tso ny fanendrena gouvernoura ny reny moa zany efa nisany voalohany indrindra da fandikana lalam-panondrena satria chef de région ny eo amy toerany a fa tsy nisy ny resaka gouvernoura mihitsy ny lalam-panondrenana maro be reny hoe any amin'ny fohibeny any amin'ny arena ny filoam-pirenena Andry Rajoelina no mampiatso ny solombavavaoaka hoe atsaharo a io fitsipaham-pitokisana zay efa tafapetraka zay tsy azo sotonina tsony tsy azo anampiana tsy azo analana araky ny voasoratra ao amin'ny fitsipika anatiny antemeram-pirenena zany rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany a anisany mahatonga anay tsy mitsahatra am'teny eto am'ty fandarany ity dia raha tany zareo nisy lay satria vaovao faraparany teto mariny zay ataoko hoe mbola tsy masisy ao mahakasika n'lay fambolekazy sy ny fanambarana natao ny filoam-pirenena tany Vatomandry tany Ilaka Est moa maromarina kokoa reny rehetrarehetra reny a dia mampiseho fa mitoy ihany ny tsy fahamatorana ny fitondram-panjakana misain-jaza miteniteny foana manao tsinitsinina ny androm-panjakana toy ny antemeram-pirenena inona ny antony milaza izy ary nylaza izy a fa ho atsahatra ny fanamboarana fototra-vitrasa eo zany a tsy tsapan'izay hoe niteniteny foana izy dia niezaka manarina ireo seraserany rehetra na any amy tambazotra hoe tsy niteny an'zany re kita fa niteny re tsy aloha mangina hita fa niteniteny foana lay filoam-pirenena voasoratra anaty teti-bolany e 8 milliards ariary ane 8 milliards ariary ny voasoratra anaty teti-bola am'zany resaka hoe fanamboarana fototra-vitrasa zany ary ny 6 milliards ariary amin'io a dia avany amin'ny mpiara-miambonatoko ny adininy tsy hoe adininy fa tsy hainy mihitsy na tsy fantatra nefa mieritreritra inona indray ny lainga ho afafika eto a molotadiavina zany satria mety ny 2000 milliards ariary any no raha isy a no vatsininy avy amin'ny vola miditra anatiny sy ny avy amin'ny teti-bolany ny firenena sy ny teti-bolam-panjakana fa araky ny teniko 6 milliards na 9 milliards ariary a avy any amin'ny mpamatsy vola ho antenaina sy mbola andadiladizana any amin'ny mpamatsy vola dia mirediredy nanarina ho any ezaka nanarina fa efa tara loatra efa tara loatra ka zany rehetrarehetra zany mampametram-pande mbola hiaritra an'zany ve ny vahoaka malagasy a anome manda anakiray indray reto vondron'olona mivondrona ao anatin'ny IRD izay efa mipatitaka tanteraka satria politika ao natao eto tsy jamba ny tena fa mahita ary manara-maso hoe iza dolo nefa niala tao anatin'izany vovonana IRD zany ny TGV nge sisa tavela ao fa maro be izy ny tafaraka tao satria nahita reo natao hoe somary voafitaka any ko tany aloha tany na mety fanahinina fa ny TGV sisa mitoka monina efa fiteniko ary nambaraky teto ombieny teto amin'ny fandarany ny olana eto am'ty fireneny ty a de ny TGV ny atoko TGV sy ny namorona azy a ary ny mpikambana ao aminy satria toetsaina afa mihitsy zany hoe toetsaina TGV zany ianareo no mitsara mety misy ny toetsaina tim mety misy ny fiatsika lidery fanilo mety misy ny tena hoe toetoetra manavanana ny atoko avy mety manana ny azy ny MTS manana ny azy ro atoko manana maizazy ny HVM sy ny sisa ialako tsiny zay tsy voatonana ny MFM sy ny hafa fa izao afa kely mihitsy ireto atoko ny mpitondra zay nitononoko teo ka dia zany ny namana fanira satria fa mandroso ny fotoana be debe ny zavatra tiana ho resahana fa tokony ho tonga saina ny vahoaka malagasy ary ao anatin'izay mahatonga sain'izay ny adidy andraikitra tokony ho raisiny dia ny fisoratana anarana any amin'ny lisitry ny mpifidy efa tsy ho resahako tsony hoe firy ny tsy vita eny aloha lazaina ihany ny ray apahatelo le tombana tokony ho tratra no tsy tratra zany hoe ny roa apahatelony ihany ny vita fa ny ray apahatelo ny tsy tratra zany hoe raha 13 millions 5 netretina ho tratrarina mbola vao 9 millions nge ny tratra mbola ray apahatelony ange zay tsy vita zay jereva am'zany nge tsy fahaizany reto manao tombany efa nitarina ray volana le fanisana fa midira rea aza mieritreritra aza miserche à comprendre rozy ny teny vazaha hoe zao eny ekena fa nisy ny alabato nisy ny tsy tomombana nisy ny tsy mazava tamin'ny fidianana farany teo nisy ny doublon aloha le izy fa tsy doublant aloha avahana mifampananontsika mifanoro doublon le izy ONS amin'ny farany na ON fa tsy ANT ANT afa nireo doublant hoe
namerina klasy a fa doublon le izy dia nininona hita hoe tsy tomombana tam'ireny fifidianana teo aloha ny tanterahana teo aloha reny a tsy manakana antsika mihitsy fa adidy andraikitra zomena atsika ny mifidy dikan'izay a misy ratanarana isika rehetra tsy ny tiako madagasikara ihany tsy ny mpikambony nivony rmdm ihany tsy ny mpanaradiny filora valamanana ihany fa isika malagasy rehetra tsy akanavaka fa eo ampelantanantsika no avitsika dikan'izay a zosy adidy ny mifidy tsy afaky nifidy anao a raha tsy misoratra anarana ao anaty natafiditra ao anatin'ny ritra mifidika dia manentana atsika manainga mavesatra atsika misy ratanarana ary vahoaka malagasy ampytaona 20 taona no mihoatra fa adidinao zany a ary tsy afaky nitaraina anao rehefa avy eo fa na mandeha io na tsy mandeha tompona ndraikitra na nifidy na ny tsy nifidy zay le izy ka dia zay namana fanirina maranako ny resaka anakira iny a nefa ao anatin'zany tsetratsetsatsy aritra aza manaiky itsony tsindrina misy eto am'ty fireneny ity manana fahefana misy ny solombam-bahoaka zay misandoka misalovana ny tsy anjara andraikiny sy ny fahefany misy zany rehefa nresahanay teto ary mbola mitoy zany tokony tsy angily anareo rehefa mahita zavatra tsy mety ho fanatsarana ary aza raisiny ho tsikera botolo ny ataon'ny mpanohatra fa tsikera mety manorona ara tsikera mety anamaivanana ny fahasairana ny vaoaka malagasy ny resaka volontsika teo am'resaka maky fa misy ihany koa ny fanatsarana na nanivo ny fiarahamonina na mba hanatsarana amin'ny fiarahamonina mba tsy halana lonilony rehefa mifandimby eo amin'ny fitondrana manao hoe raha ohatra ka misy aloha tsy resako iny fa aloha tonga divadiako le resaka teo raha misy solombavam-bahoaka am'ma solombavam-bahoaka ny tenenako aminareo manindry anareo mpitandro filaminana manindry anareo mpany am'y fitsarana hitanareo fa manondro tsy ara-drariny a ary misandoka sy mihoatra mandray fanapaha-kevitra mihoatra noho ny fahefana azy io mely lala-panorenana ao anay tokony ho samborinareo satria flagrant délit na intervention trafic d'influence misy zany ary ho anareo any ko any am cybercriminalité nandre izahay aky ny angom-baovao fa angom-baovao avy nanivo mpitandro filaminana manao hoe misy solombavam-bahoaka andray any nitory olona vao anivony rareo ihany de nitoriny fa hoe mana ratsy azy ony a any amin'ny tambazotra manao le compte fako a zay sisa vaolana hitany akoatriny efa fahasaranam-bahoaka de zay ny fomba hoentiny asa anamarina tena ve anadiova-tena fa nareo ranga efa maloto a nareo ranga efa tena tsy za tsy teny hoe ratsy saina fa efa fantatray ny fahalotony ny eritreritrareo ao de fomba sakrifie nareo ndray le mpiaramonina mody ataonareo tena miasa ve nareo fa ny am cybercriminalité no ampiasanareo ka dia mampitandriny izay fa manara-maso ny asa mpanatateraka koa ny andraikiray a zay de asanay mametoromarika izay amy masolomam-bahoaka ho ia teo fa izahay raha ohatra keny an-dalana za tena ny teny zakana am polisy aho maly avao nafantatra fa nanolotra taratasy a ny zava-taratasy lay polisy de nomeko de nafantatra le anakiray solombavam-bahoaka jerevo a fa naiza toy ny any tany mandrosy rehetra ary zay no nampandrosy ny olona mitovy ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna na manny immunitaire azonareo atao no misava ny taratasy ny fiaranay rehefa ohatra misy defo na assurance na visite teknika sazy ohatry ny olon-drehetra izahay zay ra mandray vola mihoatra noho ny olon-drehetra zay ny ana manafaniry etopoha teto fa hitako mihitsy ny zavatra miainga avy any ndray entina narytsaromana n'le hoe tony fanao hoe lainga fanampiny ndray a ataondreo ny lalana potikerany madagasikara napita ny namana vanjy fa avany anjiajimo ny lala-pirenena faheniny iny makany tsimo varatra andrefany iny de mbola misy anakiray an'zao de kopakopatarana anareo any ary mampahery anareo ao anatin'zany any koa nisaorana ny barea saika adiniko ireo le mpilalao atsika isaorana be dehibe fa nampandrevy nampanonofo kely tanatin'ny fotoana foy ianareo a mba anamaivanana ny fahasairanam-bahoaka sy ny vesatra entin'zay le hoe fiakarany vidim-piainana noho ny tsy fananana lay mpitondra vaholana sy ny tsy fahaiza mitatana de makasitraka anareo a ry barea fa nitondra avo a ny voninahy pireneny ianareo a dia misimisy ny toy ireny a fa io de tiana ny manambaratsika reto fa tsy nisy nidirany fitondram-panjakana velively raha saky ijapy ndray ry mpitatasika rehetra hoe navoaka mifaniry moa iny akijapy ndray hoe ny andriamatofolo no tena nahatonga an'zao zavatra ao ianao ara nanalokaloka tena ohatra nitondra lapoasy te mihitsy fa ialana tsiny a fa de aloha isaraka tsara ny fanatanjahantena ny fitazana tanora ny zavatra zay tsisy idiran'ny politika fa leony olona mba hiala voly de makasitraka atsika rehetra ary etoko mitondra ny teny fampiononana ho an'ny namana izay filohana
flakevim-pitantanana nyatsy flakevim-pitantanana fa filohan'ny conseil communal Mbomanga kely izay namoy ny ray ny teraka azy a dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana amin'ny anarany solombavam-bahoaka sy ny miara-manonjy ary ny tiako Madagasikara mampahery namana tahoana fa zay ny anjara sy lahatra ka dia mampahery indrindra mitondra ny teny fampiononana ho anareo mianakavy a sy ny paraitapo ny rehetra ny fianakaviana rehetra tsy avahana ka dia zay no namaranako ny anjara faneho-kevitra teto androany a makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino mbola misy ny namana mbola anoy zany fandaran'zany fa dia averiko any amin'ny faniry ny fitenenana ary dia eo ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapiresaka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy de amin'ny larobia indray tsika miaraka amin'ny solombavam-bahoaka voafidy amin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara tetsy amboribory tany fahadimy fetra rahalambozafim-bololona de akasitra atsika ny député fetra am'izay faneho-kevitra mafonja de mafonja izay ary misy azo ho tsakotsakony rehetra izany ny vaovao am'izao fotoana iresantsika izao any Sambava any raha ny vidéo zay miparitaka any tsy disponible angamba le izy fa le any Sambava mbola tsy disponible efa azo alefa alohan'ny hidiran'ny Rina Arabe Mananjara anaovana transition zany hidiran'ny Rina Arabe Mananjara eto dia mitaraina ny any Sambava tompoko ny amin'ny resaka lavanilina mananaravaratra ny nalefatsika omaly dia Sambava indray am'izao fotoana izao tena malerina Madagasikara zany ty tena fitarainany ty de alefatsika zay de tonga de ho raisin'ny Rina eo le izy zava-misy any Sambava tamin'ity androany ty dia raisin'ny Rina eo le izy ndao arafaly zegny ao zaha nanomboko niany ty nifidiny namako jiaby regny ao ho lasa député ny Lavany ity ny raha manahiragna zay président i Lavany ity ka zahay mila vahola amty avy tsy avy amin'ny ministre eky tsy avy am'izao tsy avy am'izao fa avy aminao manokana ny vaholagna amin'ny Lavany ny rangatany mangina manao ny raha angatanay président ny raha tegna angatanay eto alalaha ny exportation safa exportateur-anay aty koa vonogna karaha ty tsy misy Lavany tsy solivanga Lavany aminay eto na mesy nandre agrément ny olo jiaby nefa jusqu'à zao tsy ambeny nandre mbola 150 tonnes ngambany mbola 150 tonnes 200 tonnes milasa hatram'izao nefa efa tokony 1300 1400 tonnes raha par rapport tam'tao lasa mijaly ny vahoaka ty aminao ny lakile ny raha jiaby mandeha ake zegny safa efa ela mampiasanay raha tamy 7 juillet tsainany Lavany vaky iniany efa 1er février mbola tsary misy magasin sorte eto amin'ny faritry Sava mbola tsary misy sorte zahay aty président tsy mila vary tsinjo tsy mila tosoko famendo tsy mila nutricide any atao nutrinor nutriest tsy mila zegny zahay tsy lenay zegny fa ny raha lenay vidim-bokotra anay amina zahay andafo amina zahay alava $250 io président alava koa $250 io ambilahy holivatro amy tegna mividiny andavosagnazy afe ifa misy ny concurrence makitra ambony ny prix tady aminareo 2 millions 5 zay koa mba saky ny mpamboly andrezy mieritreky fa saky ny mpamboly Lavany 2 millions 5 avy 8 millions Lavany tamin'andra talôka fa tatoato nareo 2 millions 5 andre mieritreky fa tsara mivahoaka tsy tsara mivahoaka 2 millions 5 zegny fa ambilahy ny holivatro amy prix tokony andavosagnazy avy tsara ny exportateur-anay misy voly exportateur aminay aty mavangy Lavany aty mavangy anjare izy amin'ny volanjare fa ambilahy zare andafo Lavany asakana zare ivatry Lavany zare mba mitonga aminay tsisy bénéfice ny Madagasikara tsisy bénéfice ny mpamboly tsisy bénéfice ny exportateur ary tsisy bénéfice ny collecteur raha bloqué antrano amy Sava ty na viana na heza i Lavany jiaby io tsisy bénéfice raha zegny tsisy olo mahazo tombatotra amizay mbola 150 tonnes ve président ny lasa hatram'izao efa 1er février ny anty efa tsy rariny kosa zany tsy rariny zegny amina manokana maloko tsy rariny ary zahay tsy magneky ka sao ny teninay sao ny
tenako farany président zegny hoe tenako farany magnamia délénao zahay amin'ny 7 février satria 7 février io misy tantara eto Madagasikara eto ka amin'ny andran'izio mangataka za amin'ny région fito manana lavali amin'ny 7 février zegny izy koa tsisy vahoaka natolotra fanjakana allo samy ndraindraiky tsika jiaby hoe marary aminay le raha zay ty olo fa marary olo fa mitovy olo maty fa nefa mbola tsy maty mitovy olo migada nefa tsy migada sabe anao matona tsy mavita raha tianao atao mitovy olo migada zegny ka zegny maro député aminay aty amin'ny fatra sabaty misy député filo fatra angaladrova misy député maro fa tsara nagnampy zahay tsara nivolagna miraty ambila zany fitirena aby io député ny lavany mba hivolagna zay eny ary tany sambavy iny ary raha nandretsarytsika dia voalohany volana febroary 13 izy zany hoe io maraina io mihitsy no nisiny ny filazana iny nisiny ny fanehoana alahelo iny inona moa le hoe fanehoana alahelo ny teneny le ranga teo avane sambava dia milaza zany zareo ny amin'ny hoe tena tsy mandeha mihitsy ty resaka tontolo ny vanilany ty tenenina nefa raha tamin'iny taona 2024 eny efa milaminy hoe efa natao mihitsy zay ampirindrany io hoe sinsisa reny izy reny voalohany volana febroary 13 tsika tena mbola mitaraina ireo ampisehatra lavanilina izany ka dia metefany am'izay tokony antefany ireny teny ireny zany satria io zany no tena hoe fotom-pivelomana io no antoko ny fiainan'ny olona any io no antoko ny asam-piariana any amin'ny reny toeran'ireny tahaka ny any Savazy Diana sy ny any amin'ny faritra hafa zay ampikirakira sy mpamokatra ny lavanilina dia ilaina famana nyreny olany reny fa ny zavatra misy eny eto Madagasikara ny olana eo ihany ty tsy vova de lasa ndray tsaingohana ndray ty le hoe politika an-tsaingohana dia tsy mahava olana hatrany amin'ny fotony fa tahitaitra eo de anao sosialy ndray tahitaitra eo de andao anao an'ity ndray tsy misy hoe tena zavatra matotra ny famana olana eto amin'ny firenena zany sy le fitantanana amin'ny ankapobeny mihitsy de mandeha ny resaka eny amin'ny fiarahamonina eny tena tsy mamely mihitsy eny tena tsy mamely mihitsy le fomba fitantanana eto amin'ity firenena ity satria tena na ny tatsaha na ny mpiserasera amin'ny resaka fandraharahana satria mifanilina koa mantsy resaka fandraharahana io tafiditra ao ny fambolena tafiditra ao ny tontolon'ny fandraharahana tafiditra ao ny commerce international tafiditra ao ny transport raha vao miteny ianao zany hoe vanilina de be zany no misaringotra ao anatin'le izy de reny izy reny tsy nisy zavatra mifironony reny fa vaovao nitotona io maraina io de nalefa fitaraina ny mpikirakira sy mpisehatra amin'ny lavanilina tany Sambava iny nalefa teo sationany reny fa mbola maro any amin'ny toerana zay amikarana lavanilina any no tena hoe mikaikaika amin'izao fotoana izao zany tsy mila zany tosika fameno zany zay ny tenen'le ranga teo tsy misy fironony fa zay ny teneniny teo fa ny vidy lavanilina anay mba tokony amin'ny tokony ho izy iny ary miditra amin'ny tapany farantsika amin'ny miara-manonja amin'ny ity voalohany volana febroary 13 ty inona ny resaka efa narahantsika ihany moa tamin'ny fampalalam-baovao fa marary misy zavatra tsy milamina misy zavatra tsy mety ary tena mampatahotra eo amin'ny tontolon'ny fifamoivozana anabakabaka eto Madagasikara izy io moa zany raha vao miresaka an'izay de hoe eo aloha ny fifamoivozana anatiny dia eo ny vol international ny fifamoivozana izay mafandray atsika zany amin'ny anivelany misy an'ireo fiaramanidina miala eto Madagasikara makany amin'ny firenekafa de ny avy any amin'ny firenekafa tonga eto Madagasikara inona ny olana ao anatin'le izy ny olana ao anatin'le hoe tontolon'ny fifamoivozana anabakabaka eto Madagasikara de ty resaka ACM ty fa nisy ny fanazavana zay noentin'ny tale généraly Vonjimaika Andriamatoa Gérard Rabetokotany directeur général par intérim
momba ny problema ao amin'izany ACM zany. Marina ny teneniny Andriamato Gérard Rabetokotany, directeur général par intérim eo anivon'izany ACM zany. Marina ny teneniny satria misy mahafantatra tsara sy ny mpiaraka aminy ao ny fandehan'ny raharaha. Inona ny problema? Ny problema dia ny tsy fisian'ny filankevim-pitantanana na ny conseil d'administration. Ay de hoe tsisy zany ny conseil d'administration. Fa ny tena manaitra amin'le raharaha de hoe 4 volana aogositra 2024 no tsy nisy ny conseil d'administration. Tamin'ny 14 août 2022 no tsy nisy ny conseil d'administration zany eo anivon'ny ACM. Tsy nisy. Nisy zany fa efa tapitra ny fitaopezany tamin'io 14 aogositra 2024 de mandrakity ny androany de mbola tsy misy ihany. Fangany andraikitra zany ACM zany maivana. Fangany andraikitra zany ACM zany anga hoe azo apetrapetraka any aloha fa tsy maninona io na tsy misy aza. De zany ve de tsy fantatry ny fanjakana? Zany ve de tsy fantatry ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena? Nefa tenenina foana hoe ny tontolo anabakabaka dia mampiditra vola avy ivelany, tena manana ny toerana lehibe mihitsy eto amin'ny firenena, amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena, famovoizana anabakabaka. Fa nga io tenitenenina fotsiny ohatr' zany. Ao amin'ny ACM ao, amin'ny aviation civile de Madagascar ao tompoko ny lakile an'ny fikarakarana ny fifamovozana anabakabaka. Raha vao mikatso de ataotsika hoe raha vao voansery io de voan'ny gripa daholo ny manodidina rehetrarehetra ary metraika any amin'ny toe-karem-pirenena. Ohatra fotsiny zany zao hoe ny conseil d'administration ane ao nivon'ny aviation civile de Madagascar no mandany ny teti-bola andry zareo zany ny resaka budget zany. De ao anatin'izany budget zany misy kipitsopitsony isan-karazany. Ao ny resaka hoe karamampiasa, ao ny resaka hoe momba ny fiofanana, resaka fiaramanidina tsy maintsy misy fiofanana. Tsy maintsy misy zany. De misy kipitsopitsony isan-karazany zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Any amin'le NDB mihitsy no tsy mandeha. Fa maninona ny tsy mandeha? Tsy misy hatramin'ny volana aogositra 2024 ny conseil d'administration. Nefa conseil d'administration tena NDB ny resaka ACM sy ny tontolo anabakabaka eto amintsika. Eo ny atao anatiny, fa eo ny vol international. De inona fotsiny natao zany hatramin'ny volana aogositra 2022 ka hatramin'izao. De ho tairina foana ve isaky mimetsika zao hoe ataovy ty? De ho tairina foana de iza ndray menatsiny an'izany? Inona iza ndray no tenenina amin'izany zao? Raha ohatra ka zany ny tsy fandehanan-javatra, zany hoe raha tonga de ataotsika ny famitenana. Ny tsy fisiny ny conseil d'administration zany na ny filankevim-pitantanana eo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar dia miteraka fikorotanana sy miteraka tsy fahombiazana, miteraka fahavoazana eo amin'ny tontolo ny fifamovozana anabakabaka sy eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Zay le izy. Io zany tsy resaka hoe raha tsika samy gasy any io. Tandremy tsara fa io tsy vita an'izany. Fa mbola misy ane ao anatin'ny firenena mikambanao ao amin'ny Nations Unies, satria organe ny Nations Unies le hoe OACI, aviation civile internationale, amin'ny teny anglisy izy hoe international civil aviation organisation. Ao anatin'ny firenena mikambana zany, ary isika mpikambana ao anatin'ny mpikambana feno mihitsy ao anatin'ny Nations Unies na ny firenena mikambana. Io moa zany dia hoe ny vol international ny tena iandreketan'izy io. Aloha azavaina tsara amintsika mihitsy fa zoatsika teratany malagasy no mahafantatra an'izany. Fa sao anao mieritreritra hoe ny mpanetsaria tambary ery ve de tokony halala an'izany, sao anao mieritreritra hoe ny soferina taxi be ve tokony halala an'izany, sao anao mieritreritra hoe mpiasan'ny zone ve de tokony halala an'izany. Tokony halala an'izany sika satria raha pirenena le izy.
sasamantsy metrretra hoe raha voaresaka fitaterana anabakabaka de hoe any manampaizany zany anny manana diplôma ambony zany anny mpanao gazety fikirakira vaovao zany diso zany fa mila mahafantatra isika rehetrarehetra rehefa mitonona hoe malagasy satria rehefa ampidirin'ny olona am'izay any anatin'le listra tena manala baraka any am'le PGS na PGSU problème grave de sécurité indrindra ny sûreté samy hafa reo mantsy ny sécurité sy ny sûreté indrindra le sûreté raha tafiditra any anatin'zany listre zany isika de tsisy fiaramanidina afaka iainga ntsony eto na midécolle ho isika tsisy fiaramanidina afaka miaterira ntsony eto na mipetraka zany ary voaingana zao nisy accident amin'ny resaka fiaramanidina teto amitsika so ndray misy meritreritra any hoe rehefa tsy de makay zany tsy makay zahoana sa ve zany tsika eritreritra hoe efa isy accident na Airbus na Boeing na inona hitranga zay tsika vo hikoropaka hoe volina internationaux reny zay vo hikoropaka fa ity raharaha ty zany de hita mihitsy hoe vokatry ny atao hoe politika mpanjakana tsy ao io ma efa tenentsika foana aiza very olona de any amin'ny volana aogostra 2022 katraty amin'ny febroary 2023 de mbola tsy misy conseil d'administration foana le antsony hoe aviation civile de Madagascar tsy mbola misy nefa de tena hoe iankina ny zavatra maro eo amin'ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka io sampanagoavana tena angeza be io de zay mahagaga de nefa any amin'ny zavatra hafa aingany ery iazakazahany ery raha vao misy resaka hoe isehosehoana sy ny sisa de any ny azakazahana fa itony tena hoe aindehibe any firenena de tsisy fandraisana andraikitra de zao zany zao ny iny izy teo ny tale général de mbola intérim de ny budget de ahoana zany ny budget nefa io zany no mandany ny tetibola de normalna zany raha ohatra hoe tsy fantatra tsony ny ahoana ny karamampiasa ahoana ny ary amin'ny resaka fanofanana ary ahoana ny any amin'ny resaka logistika ahoana ndretrarehetra ho an'ny mpitatana orinasa mahany zany na hoe orinasa madinika ara mahafantatra an'zany ny tokantrano raha misy budget nisa tokantrano raha misy budget ty vary ty savony ty frais ty zao fa ny aviation civile de Madagascar tamin'ny 14 août 2022 tamin'ny heritaona nisy conseil d'administration na filankevim-pitantanana farany filankevim-pitantanana misy resaka fitantanana ao misy filankevitra ao rehefa tsy misy io zany de tsy misy efitra zany mampandeha an'le sehatra rehefa tsy misy io zany dia tsy misy fitantanana milamima zany ao de ahoana zany fa nga izy ty vitan'ny hoe intérim foana isako mihetsika ary ity resaka intérim ty de tena spécialité ny mpitondra am'izao fotoan'izao mihitsy ty ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenenany raha ataotsika zany ny fanisany de tapitra any amin'ny septembre any ny tap zao tsika febroary janoary janvier février mars avril mai juin juillet août septembre mbola misy any amin'ny 6 volana maninona tsy apetraka le izy mba hampilamima n'lay raharaha sa andrasany efa ho afa-baraka maneran-tany zay vao hikoropaka indray zay ne zany le fanontaniany tsy misy afakafaka miala amin'io indrindra ny mpitondra fanjakana amin'ity resaka hoe ACMT efa ny teny zao ny directeur général par intérim Andriamato Gérard Rabe Tokotany mahafantatra tsara zany olo an'izany tsy atory voantsodina am'izany sehatra zany efa miteny izy hoe ty raharaha ty ane karahatratran'io hoe problème grave na sécurité sûreté io de ifafankihoany ane tsika fa hatramin'izao zany ny tompona ndraiky reto amin'ny firenena to lasa nandeha ino moa programme iny hoe atao nandray fiaramanidina lasany jery-baolina sa inona sa ahoana fa inona no atao maninona ny tsy vahana lay olana maninona ny tsy vahana ary zany tompoko a tena hoe
olana tena hoe mila vana aingana de aingana de aingana de aingana efa ny tena ny ao anatiny no miteny teknisiana no miteny zany tsisy resaka mihitsy hoe tsy fitiavana ny anina na tsy fitiavana ny anina fa nefa ny teknisiana ao am'le sehatra no miteny hoe zao ane ty zavatra ty zao ane mifandehan'izy ty zao ane ny loza ateraky ty tsy visina conseil d'administration ity de tsy misy taitra zao anefa ny tontolo ny fitaterana anabakabaka tompoko dia sehatra saripady zay sehatra saripady io tsy vita ny geste io tsy vitany hoe zako mahaihay any zao mahay tsisy an'zany mahaihay zany io sehatra io de tonga de hoe mahay ary mila mafe any am'ny resaka pilote fotsiny eny zay ny malafo be amin'ny ekolazy amin'ny fianarana manamory fiaramanidina lafo be ny ekolazy mba maro ny mamitsiriritra mba teo tonga piloty fa lafo ny ekolazy satria le volatsika koa tena tsy ao mihitsy maivana be ny volatsika de nefa ny ray aman-dreny mba te anana any zanany hoe tena hoe manana zanaka piloty ny tanora mitsiritra izany tsy tsiritra an'zany fa tsika manana piloty vehivavy manana piloty lehilahy maromaro ary ko izan'ny olona any am'ireny kompania any ivelany reny misy tera tamin'ny malagasy piloty any ivelany any iny moa zany tsetsatsetsat tsy aratra fotsiny no tenenana an'izay de mitadidy moa zany vehivavy amin'ny piloty zao tamin'ny fotoanandro tamin'ny mbola nisy an'le Boeing 767 reny vehivavy asa moa izao mbola perinasa sa fa retirety tsy fantatra aloha zany fa raha ny alavany Italia namonjy an'ny Madagasikara tam'zany de vehivavy nao amin'ny kabine tao de hoe tena ao tsara zany dikan'izany de hoe ny malagasy manana maizy azy mahay ary reo mpiasa tao amin'ny kompania Air Mauritius reo tamin'ny fotoanandrony de niofa natao amin'ny Airmady tam'zany zao aizany Air Mauritius aizitsika ny tontolo mifanantanjahantena asa moa zany zao raha mbola misy fa nalaza ny Airmady tam'y resaka volet sy ny sisa ary tsy volet ihany zao moa zany zao misy Madagasikara nreza tsy fantatra tsony fa itony resaka hoe na eo ary zany rehetrarehetra zany ny resaka hoe ACM izay tena hoe tokony priorité amin'ny priorité de mahagaga fa tsisy conseil d'administration fa inona ary zany atao zany nefa mifetraka an'io de tena manahirana ka raha ohatra zany Madagasikara ampidiriny olona ry amin'ny listra ny hoe tena tsy azo atoka ny sécurité indrindrindrindra ny sûreté any amin'ny resaka tontolo fitaterana anabakabaka de ifafankihoany eto sika ifafankihoany eto zay ve no andrasana tsisy fiaramanidina afaka hipetraka tsony tsisy afaka fiaramanidina iainga tsony na idécolle tsony de ahoana ny momba an'izany ary ao anatin'io resaka io misy audit ao anatin'io resaka io mipetraka ny resaka précision isan-karazany indrindra ny resaka vol international tsy mandehandefa tany io tsy mandefa tany io fa tena hoe mila tena fifehezana amin'ny atsipriany mihitsy zany zay raha izay de rehefa tsy azony olona antoka ny sécurité anao sy ny sûreté anao zany de ahoana ny any anaty soty any ahoana ny entana any anaty soty any soty moa zany le fametrahany entana any anaty fiaramanidina ahoana ny sécurité sy ny sûreté amin'ny passager iny ny tena goavana be iny ahoana ny any anaty kabine any ahoana an'zao ko ny anao ara my budget tsy mipetraka ahoana ny resaka fanifanana n'ireo mpiasa satria io resaka tontolo anabakabaka io fitaterana anabakabaka io dia be deabe ny zavatra mivoatra ao anatin'io sehatra io be deabe moa ny teny teknika eto fa zay tsy hiteny fa lasa sarotra be izy de tsy azony akamaroantsika fa be deabe ny resaka teknika ary resaka teknika tsy maintsy voafe ko ny anao ary amin'ny teti-bola ry mihitsy ny tsisy ny anao ary amin'ny laingony ry mihitsy ny tsisy de lasa sahirana n'le ao amin'ny intérim misahana n'lay raharaha lasa ampibabena zavatra tsy tena hoe zavatra tsy eran'ny aina zany intérim zany ene zay maha intérim azy ina dikany intérim vonjo maika
zavatra iakina ny toe-karem-pirenena sy momba ny firenena ray manontolo ve tompoko de ataonao vonjomaika resaka vavahadin'ny Madagasikara lanitra Madagasikara ve tompoko dia vonjomaika no apetraka eo amin'ilay toerana tsy mitovy mihitsy ny vonjomaika sy ny hoe tena hoe toerana tena hoe feno de mitovy amin'io ACM ihany resaka ministera ny affaires étrangères ny raharaham-bahiny vavahadin'ny Madagasikara fohy be ny diplomasia eto amin'ny firenena de intérim nataonao ao nefa le olona efa misahana ndraikitra goavana be mihitsy any amin'ny resaka fiarovam-pirenena tena hentsana eny mahazo ny ministra amin'io resaka io hoe fiarovam-pirenena goavana be dia mbola saina amin'ny loloha indray izy aty amin'ny hoe intérim aty amin'ny resaka diplomasia aty amin'ny raharaham-bahiny fa inona raha ny eritreritry ny mpanendry amin'izany izy moa général raha teo dia baiko ny asy fanendrena dia zay miaramila de tanterahany ny andraikitra tanterahany zay hoe fanendrena izay fa aty amin'le tontolo mpitantarana ty ato amboly aty amin'le resaka fanendrena sy fanapa-kevitra amin'ty resaka intérim ty tsy mitovy tompoko ny firenena hoentina amin'ny alalan'ny intérim na ny vonjomaika sy ny hoe hoentina amin'ny alalan'ny tena hoe andraikitra feno fa tsy vonjomaika izany ministera ny raharaham-bahiny ministra intérim natao ao talehan'ny radio-pirenena na ny RNM intérim aneo olona ao ihany fa misahana direction intérim talehany eo mida iny resaka hoahoahoa be iny intérim aty amin'ny directeur général zany aty amin'ny resaka aviation civile de Madagasikara intérim fa le olona zany amin'le hoe intérim ty manao ny zay hoafana izy aloha saingy tsy afa-manoatra izy intérim ka nefa atao amin'le tontolon'ny tontolo ny fitaterana bakabaka eto Madagasikara efa mampatahotra tena mampatahotra mihitsy problème grave de sécurité sûreté problème grave zay le terme ampiasaina izany ary io dia ampiasaina any amin'ny anivon'ny OACI any zany io resaka io any amin'ny aviation civile international civile aviation organisation any amin'ny firenena mikambana ary io OACI io manana ny fohibeny any Montréal ary izy io dia niforona tany amin'ny taona 1944 ary nisy an'izany fifanarana tany Chicago zany misy tantarany io fa tsy mandeha fotsiny amin'izao ka inona isika aty Madagasikara no miseho hoe nenay rangana firy volana lao andeha amin'izao fa ataonay ady gasy io so de zany ary nieritreritry ny sasany fa ka ty resaka aviation internationale ty misy resaka ady gasy zany tsisy an'izany io fa misy fifanarahana io misy fepetra tsy maintsy arahana io raha andeha zany zao ny audity ndeha atao hoe tonga tia Madagasikara ohatra hoe mba hoe anao tourisme fizahatany ohatra ny tompona andraikitra ambony any amin'ny aviation civile internationale any ohatra zany hoe ndeha akarifitra de ho hitan'io zavatra io de inona no tenenina eto ary io toe-javatra io tsy azo ofenina tsisy an'izany zavatra azo ofenina zany eo fa tsy maintsy ho fantatry olona foana io hoe ty konokononina samy malagasy ato de tsy tenitenenina aloha na ohatra an'izao teo zao nisy lozam-piara manidina le farany teo aloha hoe tsy sainana fohy fa nareny helikoptera ny enjery reny arany hoe misy tompona andraikitra ambony teto amin'ny firenena tao anatiny arabaina aloha tsy maty foa manaina de koa mahamalagasy atsika fa nisy maty tam'ireny nisany tsy maty reny zany de efa voasoratry ny olona daholy fa tsy vitany hoe mandeha fotsiny amin'izao de ty fireneny ty ve zany tompoko de hoentina amin'ny alalan'ny intérim fa ngatsika mbola tetezamita mbola any amin'ny tetezamita ka hoe ka tetezamita ka samy mitondra ato daholy de mifangaro voraka ato na ny ato tsisy fanomezan-tsiniko tetezamita tsy tetezamita zao ary zao fitondrany efa fenty ary efa ho tapitra amin'ny mandany fa mbola amin'ny alalana intérim no hitantanana ny firenena de azagaky tsika raha
tahaka an'izao ny fahatran'ny malagasy. Io resaka CMU io zany mila vahana aingana de aingana io fa ifafankioana eto tsika menakavy raha ohatra ka itotona ny avany ivelany any tena any Madagasikara tena aza misy mandeha antsova tena zao ay ao tsisy conseil d'administration koa ay tsisy budget tsisy iny ahoana zany ny resaka fonctionnement isan-karazany tsisy mandeha am'izay loniny zay ne zany io zavatra saripady zany raiso amin'ny tokantrano raiso amin'ny orinasa zay hoentiny zay mitondra orinasa any hoe tsy misy conseil d'administration de ny budget nefa reo no mivote azy de tsisy de inona moa zany ny fiainana anjary am'zany io tsy misy idirany any ivelany mihitsy so indray misy miteny za zany de akalizany misy tsy mety sisa tena raha malagasy io fa isika ato mihitsy tsika mantsy vao miteny hoe malagasy de voafoaka ao daholy ka ny atao hoe asa na mitavozavoza na tsy fahaizana na inona any amin'ny politika ampitantanana any de lasa ny rehetrarehetra no voafoaka ao anatin'izay lasa ny toe-karena no sahirana tsy tokony isy zany karama tsy voaloha zany amin'ny resaka aviation na resaka local na ny resaka international tsy tokony isy zany nahoana raha jerena ny tantara de tao amin'ny firenena tapitra ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko rapitsondray